tompolasy tompovavy tonga ny fotoana fanomezana amin'izao maraina izao indray andro vaovao isika anio zoma 10 febroary 2024 ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MPS ny radio madano rahanao anterina ny arabambam-pirarintso antsika mianakavy naiza misy anao zany na eto antoerana na ny ampitan'ny ranomasina dia arabaina isika tsy maty foamanaina inona moa no mahatonga an'izany dia noho ny fitahina sy ny fitatana n'ilay nahary noho izany dia tsy maintsy isaorantsika izany nahary zany noho ny izay hoe fitahina sy ny fitantanany izay amin'ity fotoana ity dia tsy adonona ihany koa ireo teknisianina marobe na ny eto amin'ny foibe na ny any amin'ny manerana ny nosy any satria izy ireo zany no tena miketrika fa atsika resaka amin'ny alalan'ny sary sy ny feo eto amin'ity miara-manonja MPS radio mada ity manahoana ny mety fandehan'ny fandarantsika raha ny fandaminana aloha zany afaka minitra vitsy fotsiny dia hiakatsehatra eto ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny tika Madagasikara atao amin'ny boriboritany fahaenina ny député Bogos, ny député Polyvalent, ny député Todiclé ilazana azy, ny député Todsoa Andriamampandry manan-javatra maro resahana izy ary namana fanira zava-manantany no hiaraka aminy rehefa avy eo raha ny hoe fiainam-pirenena aloha zany dia resaka fifidianana resaka fiatrehana ny fahasarotam-piainana zany zao no tena atao hoe mifamoafao ao anatin'ny fiainandra malagasy tsy hita mihitsy aloha hatreto zay hoe ahoana ny lalakombana ahoana ny hoe tanjona eo amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny io fa ny zavatra hita dia samy mandeha aloha iny zany samy mandeha dia tonga amin'ny maraina dia mitady vola dia tonga ny hariva dia matory dia samy mikarakara ny tenany zay ny zavatra misy amin'izao fotoana zao fahasahiranana ary ity resaka hoe fiatrehana ny vidim-piainany ity dia tena raha ny teneniny Paitoekarena mbola tsy nisy ohatran'izao tsika mantsy ohatran'ny somary varimbariny zay fa raha natao ny fampitahana isan-karazany nilaza ny sasany tany amin'ny 7 tena enjana be ny fiainana tena tsy mety mihitsy nataon'ny fitondrana tarian'ny ravalimanana tamin'ny 7 zany nasesika tao anaty atidohan'ny gasy tsy mety mihitsy ty fiainany ity ahoana ny firenena no alefa ny vahiny fotsiny no mahazo vahany eto ahoana ny vidim-piainana tena tsy zaka tamin'izany fotoana zany tompoko alao averina ihany fa ny vidim-bary tamin'izany tsy ny ohatran'ny 2,000 ny raikilao ariary io zany ny sarotra ny menaka tamin'izany tena hoe mbola nety tsara mihitsy ny vidiny mbola nety tsara ny fiainam-bahoaka tamin'izany fa ny voizana tena hoe tsy zaka amin'ny malagasy io sensisa zay no voizana dia narodana nongotana manta ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana fa nampanantenaina hoe tena ho tsara hitolontsika sensisa ary zao ohatrinona vidim-bary 500 sy 3,000 ndraikilao 500 sy 3,000 dia inona zany no lazain'ny sasany fa nitolomany tamin'izany inona zany no lazain'ny sasany fa hoe tena hoe antony nanongotana manta ny régime président Marc Ravalomanana tamin'ireny raha ohatra ka 500 sy 3,000 kilao avary amin'izao tolo le namony aina sensisa ho an'ny firenena zao nefa manahoana ny fiainana ankehitriny anontaniana amin'izay reny olona ny nitarika tamin'ireny hoe inona ny résultat amin'izao fotoana zao tsy mahita ho tenena fa miodikodina fotsiny noho izany ny malagasy tsy te hiaina ao anatin'ny fahantrana sy ny fahasahiranana fifidianana aloha no tena solution alao ny tompo-pahefana no anapaka iza ny tompo-pahefana ny vahoaka malagasy ny tompo-pahefana fahefana ny ampindraminy hoy vahoaka hoe iny ampindramina ny fahefana dia misy fetrany io zao zavatra hita milolalola anao sa tsy anao fifidianana nefa
amin'nyity zany a ao anatin'izay rehetrarehetra zay mbola misy kipitsopitsony hoe fetsona mifidy za hoe miteny ny seni hoe manao proposition hoe mandeha mankany amin'ny conseil des ministres sisy resaka daty de mafanaingana mifidy hoe mbola misy zavatra ohatra n'zany tsy maintsy alea lalàna daolo no miteny an'zany zao nefa mbola point d'interrogation miramba namana fanirina zafy manantany tonga eto amin'ny fandarana andray ny député Totoso Andriamampandry ianao ndao ary eny ary miaraba rena sady misaotra andrina no miaraba ny mbola sy faly eo ambadika eo izy telo menadamo radio madan no misamalala ary robena ny namana rehetra zay manaraka atsika na ny eto na ny apita-ndranomasina dia harabaina isika rehetra izany efa natsidiky rabe mananjara rina teo fa député Totoso no miaraka amitsika etona moa zany dia mbola any ampamitana iraka any député Bogosy anankiray boribory tany faharoa rastany na irandrena arsosy tany tsy lasy dia ometsika an'izay hoe fahazotony izay satria tena asa goavana mbola atrehan'ny député rastany am'izao fotoana izao dia anaovantsika ny kokosy ny fahazona fahasalamana feno atanjaka tsara satria miasa ny atsika re député reo tena tsy vitany Bogosy fa tena miasa reo ary mikaroka zay tena hoe mahasoa ty firenena iombona atsika ity ny vaovao samy hafa aloha zany a de tonga de ho teneniko eto fa raha pitso ny fokotim ao anatin'ny boribory tany fahadimy anala mahitsy tanàna eto zany de fa atsona isika zany fa isy a ny fionana fifampiarabana tratry ny taona dinidinika samy hafa toromarika ho ataon'ny fokotima ao amin'ny fokotany nanala mahitsy tanàna ka ny anaovana azy de eny amin'ny trano fivoriana zay mahazatra antsika zany eny anala mahitsy te vao miteny anala mahitsy te de fatatsika hoe aiza zany toerany zany a de ao no anaovantsika manomboka amin'ny roora izay fionana izay dindinika hoy a fionana fifampiarabana tratry ny taona ary fanomezana toromarika samy hafa ka mifampitava ino moa zany fampitapita hevitra zany a sy vaovao mahakasika an'izay fionana raha pitso sabotsy 1 febroary am'roa tolakandro ho an'ny fokotima nala mahitsy tanàna ao anatin'ny boribory tany fahadimy zany ka eny amin'ny toeram-pivoriana toy ny mahazatra anala mahitsy cité no anatanterahana izany fiaonan-dehibe zany raha pitso am'roa ora mbola izay resaka zay ihany a dia hovakiky mihitsy ny ty satria mietsiketsika na toko tiako Madagasikara de ity indray zany ho atsika ao anatin'ny commune an'Akazondandy zany a de mihazo ny lalam-pirenena fahatelo dia iny ho any Anjorobeny fa izy moa aty anatin'ny distrika Manjakandriana mazava ho azy zany fa ny lalana zany dia aty avaratra Tsinanana aty zany no makany Akazondandy ka ny fiatsona zany de hoe ny comtim ny fokotim no manasa atsika mpikatroka zany hoe reo mpanaradiany antokotiko Madagasikara sy mipakafiany antoko Madagasikara ao anatin'izany commune Akazondandy zany dia misy fokotany 9 dia miantso ihany koa reo ray aman-dreny ny vehivavy ny tanora zany satria de nisy ny fifampiarabana tratry ny taona zany raha pitso sabotsy 1 ny volana febroary manomboka amin'ny 7 ora maraina indray io am'izay hoe fifampiarabana tratry ny taona zay de 9 fokotany ao anatin'ny commune Akazondandy zany no anao an'izay fionana izay de ny fanetanana moa zany de hoe samy tondra vary tapaka bokavy zany fa ny loka zany de efa ny brao zany no mandamina izay zany de miara mahandro sakafo eo miara midinidinika miara mikorana eo satria anatin'ny 5 taona fijoroana koa ny comtim any Akazondandy dia mifampitapitatsika zany zay mare an'izao afatra lehibe izao etsy amin'ny commune Akazondandy zany akoatran'izay mbola etsika zay ihany koa ny tima ihany io etsy alasora anao an'izay fionana izay dia amina espace lehibe ao bypass ao no anatanterahana an'izay raha pitso folakandro ihany koa de atsona daholo zany reo mpikatroka tima zay mare izay antso samy hafa izay ny amin'iny fa everiko fa mbola betsaka ihany vaovao zay ho zaraina eny andalan'ny adevitra eny fa de fa zava-dehibe aloha no afahantsika
miresaka am'izay resaka samihafa izay eny ary député Tojosoa tahaka ny teneniko moa hoe député Bogosy député Anambomanarina avy ny elingelenina satria avy ny tsapa maraina de tsy vitan'izay ihany ko fa namany ny olona ny tatsaha avy ny jinjavary avy nanetsa ny olana samihafa satria meny fitarainana tsy maintsy nijerevana ny lakana eo nefa miantso sady hoe aleo diovina le lakan-drano mba etsehana ho an'ny fotoana manaraka ny resaka fanadiovana ny tanàna de niazakazaka avy ihany député Tojosoa satria mbola manao ino moa zany audience maraina saika itendray hoe consultation fitsabony zany fa nanao audience maraina ny député Tojosoa de zay ny azoko tamin'ny antso an-taribe mbola miresaka amin'ny vahoaka eto amin'ny resaka tsena amin'ny resaka lalana sy ny sisa de mbola mamaolana an'izay de tonga ihany moa zany député Tojosoa tena ara-potoana député Tojosoa de miaraba le matoso olo-maboaka miarabanao faniry dia miaraba ihany koa ny technicien rehetra ary tsy adino ny vahoaka hita malagasy rehetra na eto toerana na any ivelany ary faly indray mifanatritava amintsika zany amin'ity andro zoma ity ary mirary soa antsika amin'ny asa mandrara amin'ny fiainantsika na amin'ny fianarana zay ataontsika ary tahaka ny ka mahazatra moa rehefa keto ny tenanay dia tsy adino ny mitodika manokana amin'ny anareo zay namana na fianakaviana na mpiray fiarahamonina na isika ikao malagasy zay misy ny trapa aoriana dia miara-miombina lahelo aminareo ary mankahery aminareo amin'izay vonikava mahatratra izay ny tompany ombanareo tsirairay avy eo ihany koa zay marary amin'izao fotoana zao na ny an-trano io na ny amin'ny toeram-pitsaboana maro samihafa dia mirary soa sy fahasalamana ho anareo ka dia mba atanjaka inareo ahafahana manatanteraka indray ny adidy amanandraikitra eo amin'izao fiarahamonina sy ny firenena izao eo ihany koa dia tsy adino zay manana anniversaire zany hoe ty daty naterahana androany dia mirary anareo ny sosiny tsara de hitombo fahasoavana ane ianareo ao anatin'izay ary ieningane mba hiady-dabinaritra eto amin'ity fiainana zay lalovantsika ity ary zay endrasantsika koa dia tsy maintsy misy foana zany santionany satria atao amin'ny manaraka foana zany ny ambiny fa dia misy kokoa manokana rehefa ny tenanay zany no eto dia kokoa manokana zany voalohany ho an'ny dadatsimba na ipapa avy eo matony avy ao alalaryby zay miondana miara-manonja dia mirary soanao i dadatsimba sy ny fianakaviana amin'ny fiainana rehetra ary mitondra bavaka anao ao anatin'izay ary eo koa ry lova ao amanjakaray sy ny fianakaviana manontolo dia mirary soa sy ny tsara ho anareo kokoa ihany koa zany ho an'ny madame Fanja mpivarotra kafe sy mofo ao Ivohibe zay eo ampitan'ny FJK izy no mipetraka dia kokokoa ho an'ny narindra zay ao Vondrozo kokokoa ho an'ny ekipan'ny ny team ao afionana ao ihany koa kokoa ao Akazobe ry président René kokoa ihany koa ho anareo zay mipetraka Enitosiny Ambodifasika ary kokoa koa ho anareo zay mipetraka amin'ny faritsy Tego sy Majunga rehetra iny zay mandefa SMS peta be zay misy le député mba alefaso kokoa fa dia kokoa ho anareo rehetra zany any amin'ny faritra maro eto Madagasikara dia ho ambinina nareo ao anatin'izay ary eto koa dia kokoa manokana fa nahazo zaza zany i madame Narindra zay mipetraka any France zay misaotra an'Andriamanitra satria efa mataona maro faniry no naniry an'izany ka dia nahazo zazavavy kely ka dia
kokoa manokana ho an'ny narindra sermanina zay mipetraka ny ampitan-dranomasina nahazo ny dimy sy fara ihany koa zany a amin'izao fotoana izao dia ombanareo ny Andriamanitra ary mba hitombo ny zaza ary hitombo fahasalamana ny zaza sy ny ray aman-dreny a ka dia maroro taiza tompoko zay no ela zay no endrasana faniry fa tonga de tombontsika tataka ny mahazatra ny gamba aloha dia fitiantsika indray a ny asa zay natao tamin'ity herinandro ity a ny apahana zany a dia manenga ny teknisiana zany a satria ny natao zany dia nidiny fotony ny haino ny vahoaka ny aran'ny sala hoe inona indray ny tena marary ny vahoaka dia ho hitantsika zany fa afoko tany ka maromaro zany a no kanitsidihana tamin'ity herinandro ity zany a dia ny apahany sara angamba no anamarika azy zao faniry vahoaka be zany a niaraka tamin'ny tao ambody ady ty a dia manaraka eo koa zany ny teknisiana zay hitantsika fa na zaza mamby avavy a io moa ny tenako dia manao atsangory mihitsy faniry a zanak'olona zay tao anatin'izany a ary eo koa nisy a ny faneraserana mivantana ary tena hitatsika am'izao tena mitsofoka ny anaty vahoaka mihitsy zany tenako miresaka ary saika olana daholy olana ara-tsosialy daholy zany a no tena olan'ny olona zany hoe nyresaka asa tsy misy nyresaka ny sakafo ny vola tsy misy ny vidim-piainana tena enjana de enjana faniry ary eo ihany keo zany a zany hoe le jiro sy ny delestage zay tena hoe mampikaikaika ny olona mihitsy zany ny rano zay titapaka lava ao anatin'izay manaraka ihany koa zany a dia akoatr'izay a mbola misy toyany io a nisy fokotany hafa zany a ty a iny amin'ny faritra Ambodroa sy ny manodidina iny a Amambodro io zao de tena hoe miosina amin'ny olona de tena mipetraka amin'ny tany mihitsy zany a mihaino na ankizy io na tanora io na vehivavy io a na lehilahy ary saika zany a raha fitinina zany dia ny fokotany maro ao amboanarina za mino fa tsy ao amboanarina ihany fa mahasobomboaka ny Madagasikara ny tena zany a dia saika zay daholo zany ny olany ny tsy fandriam-pahalemana ny tsy fisian'ny vola fidangan'ny vidim-piainana ny fahefa mividy zany de ambany mihitsy am'izao fotoana zao a ny asa tsy misy ny asa maharitra raha manana boboly anao na 5,000 na 2 alina tsy misy dikana zany a de azo de te moa zany a de amidy ny fotony hatrany amin'ny tanora eny amin'ny mpanao fanatanjahantena eny amin'ny mpanao boriky zany a de amidina zany ny tena faniry tsy misimisy ny elanelana amiko sy amin'ny vahoaka ary zay zany no isarihana ny tompona andraikitra maro indrindra fa ny olom-boatendry zany a mba tokony mba hanao tahaka zao mba tsara zany mba alaina tahaka mba miara-miosina amin'ny olona ohatraohatra zao a tsy trasiana elanelana zany a fa dia miosina amin'ny vahoaka zany a ao anatin'izay a de any aorinan'io kokoa ngambany a mbola misy aorinan'io ny teknisianina mba alefatsika somary malakilaky zao koa zany zava misy ity le anisan'le vahoaka le andondomana ny fako koa zany de anisan'ny tena hoe tena olana io zao a de olana any Ambohimanarina de sationana zao io a ao Ambatolampy ao Ambohimanarina de na ny fotaka miaka eo daholo ny fako a de tena efa tsy rariny tsony nefa eo akaiky eo misy Abasin a eo ampiteo a misy apopy zany a de hoe sao de tena tsy rariny tsony ko mirobainina Antananarivo a tena hoe tsy miasa misy nareo ny ministera lalana ny travaux publics eo koa zany a lalana anisan'ny tena rasy de lalana ao Andramena le miakatra iny asanareo ke zany ry ministeran'ny travaux publics ary fanjakany ro commune urbaine Antananarivo ny région tokony araha salanareo misy budget firy ohatrinona ny budget anareo amina miliara fa tena mitanana mihitsy zany ny mponina ary tena mitanana manokana mihitsy ny mponina Andranomena sy ny manodidina zany a eo miakatra eo amin'ny fanambelana io na ny olona ty na ny mitondra fiary ty na mitondra pitatitra ty de tena manahirana zany le izy zao de efa mivondrona zany zao a ny pitatitra chauffeur taxi faniry sy nisy manana tômôbila zany a miaraka amin'ny tenako zany a de anao cotisation aloha manao zay ho vita zany a
anaovana an'izay a mba ho votso maika zany aloha nisy zavatra atao a ao anatin'izay fa tena tsisy mihitsy tena tsisy mihitsy zany a fandraisana andraikitra ataon'ny tompona ndraika zany am'izao ary tsy atao tsy eo ambo manarina ihany eran'ny Madagasikara ny faritra maro ny lalana tena simba daholo eto Antananarivo zany moa de efa tsy dazaina ntsony a nefa renivohitry Madagasikara koa de am'sitona ny sain'ny tompona andraikitra rehetrarehetra zany raiso le andraikitrareo a zay nge no nametrahany voaka aminareo ny asany samy manana ny asany isika ny asana solombavam-boaka de averina ihany fa manao lalàna izy mpanao lalàna izy fa tsy mpanao lalana na de mezaka manao an'zany ary ny tena ama olotsotra ny teny io ama tompona andraikitra amin'ny tena no anaovana nefa tena manao lalàna ny solombavam-bahoaka zay ny asany de mitondra feon'ny vahoaka izy zay marary ny vahoaka ary manara-maso ny asan'ny gouvernement ny asan'ny mpanatanteraka fa ny lalàna zany anjarana gouvernement zany ny commune urbaine Antananarivo zany ny région zany ny tokony anao an'izany ny tsy fandriam-palema na asanareo zany manao ny asa sosialy maro isan-karazany asanareo zany mampidina ny vidim-piainana asanareo zany ny tsy fandriam-pahalemana zay tena manerana ny nosy asanareo nge zany fa ny solombavam-boaka no mitatitra aminareo manery anareo hanao an'le asa zany ao anatin'izay efa impiry zay manery foana ny solombavam-boaka ty rehetra tsy hakanavaka zay saorana manery anareo nefa volam-bahoaka nge misy volam-bahoaka no volam-panjakana tokony ho tantaninareo anaovana ny foto-dravitra asa fa de sary tsy jerevinareo ny toe-karena ny lalana ny tsy fandriam-pahalemana ny sosialim-bahoaka ko inona ihany zany no iarasana am'ty mpitondra ty fanery tsy ratsiratsaritsy ny fanery zany a mba pirofo ritoaka amin'ny tendany ary nalefatsika sary teo zany a fa misy zavatra tsy mety peda be eo nivana fiarahamonina ary tsisy ny fandraisana andraikitra ary ny tenanay de mikasoka trany amin'ny vahoaka meno ny fitarainany ary zay olana zay voava eny eo zany a de afaka voava fa zay tsy voava eny eo kosa de misy tompona andraikitra tokony anatanteraka izay fianan'ny vahoaka zay fa tena mijaly ny voaka ny nambo manarina mijaly ny voaka eto Antananarivo mijaly ny voaka rehetra manerana ny faritra eto Madagasikara eny ary zay moa ny hoe antsonsolomam-baoaka etona zany aloha zany ety ampiandohan'ny adevitra de manentana atsika rehetra sady mba anaraka ny fahitalavy pirenena raha alina mivalorano any fa iadevitra mivantana amina solombavam-baoaka eo anivon'ny RD ny solombavam-baoaka député Todsoandriamampandry eto akaiky am'izao fotoana zao anao fasafasy amin'ny député Andry Ratsivahiny izy voafidy tsetsy amin'ny distrika na Tsimondrano androany alina zany ao anatin'ny fandarana adevitra de manasatsika rehetra mihitsy fa de ampijijy baolina ny député Todsoa androany iresaka ny zava-misy eto amin'ny firenena ny taraina ny vahoaka amin'ny akabeany dia horesahan'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Todsoa Andriamampandry zany ao anatiny zay tena hoe hasan'ny solombavam-bahoaka ny fiainona ny zava-misy iaina amin'ny vahoaka amin'ny akabeany dia horesahany zany anatin'ny fandarana rala de samy mampilaza zany tsika mampitapita zay afatra rehetrarehetra izay eny ary amin'ny akabeany député alohan'ny tena hiderantsika ny adevitra mila fanamafisana kely am'izay ya tsika eto miara-monja moa zany fanery dia nangataka an'izay foana hoe mba sio adevitra mba fasafasy ary zany isan'ny nangataka an'izay mihitsy na député io na ministre io na filohana androm-panjakana io mba ho hitan'ny vahoaka eo zany marina mba afahana zany mba miady hevitra hoe inona no tsy mety ary inona no mety asoan'ny ny firenena de raha alina zany dia mivantana amin'ny fahitalavitra TVM sy ny RNM ary ny Facebook ny TVM sy amin'ny YouTube zany ny tenako moa zany Todsoa Andriamampandry sy ny sombavam-bahoaka avy amin'ny mpanohana ny fitondrana zay voafidy tany Tsimondrano Andry Ratsivahiny ary io zany dia apetraka de ny voalohany zany ho atsika malagasy rehetra fa ny hevitra ny miady ary ho ampiditsika tsara ny hevitra na ara-politika io na ara-toe-karena io na ara-tsosialy io ary tsy ambahamba isika zany iteny
ny zavatra zay tokony atao a eto eto amin'ity fireneny ity zany a ao anatin'izay zany a ary ivantana ny resaka zay atao a tsisy miolakolaka io a ao anatin'izay zany a ary ny vahoaka zany no mahita satria be loatra ny tsao sy ny lainga afafa eto amin'ity fireneny ity a ary ilaina ny fedikevitra tahaka zany fa ny any ivelany nge mato mandroso ny any ivelany de tena malalaka ny fihedina hevitra zany a ao anatin'izay fa tsika eto tsy ampy fihedina hevitra fa lasa zavatra tokana zany no hita voizina indrindra fa amin'ny ainao manjery ampanjakana tahaka izao zany a de hatram'izay de zay tenyny mpitondra any zany a no arahana fa treto kosa zany a noho ny prescience zay nataotsika ary nohony koa zany a zay fangatahana zay nataotsika dia hiakatra plateau zany isika ao anatin'izay zany a afahatsika mijoro hoe inona zany a ny zavatra tokony atao eto amin'ity fireneny ity a inona no lesoka ahafahana manitsy a ny mpitondra am'izao fotoana zao ary de eto sao de miteny aony an'io zany a dia manasa ihany keo a filohana androm-panjakana na farafaratsy ny misitra ndray aolinanyity solombavam-baoaka ity manao debat satria zany ny ilain'ny vahoaka mba fahavoaka malala ny zava-misy sy mitaratra hoe inona ny antony tsy navitany ny gouvernement sy ny mpanateraka ny asana zany a inona ny olana ary efa nampiana nke zany amin'ny hevitra zay atao ary tadidio fa ny mpanohatra de zay no asany manitsy izy miteny ny zavatra tsy mety fa tsy mitondra izy fa ny eo amin'ny fitondrana no mitondra dia ataona devitra zany mba tsara sy asoa ny vahoaka mamalagasy a ao anatin'izay koa dia manasa atsika zany a isika vahoaka malagasy rehetra na iza na iza ao anatin'izay a mba anaraka zay fandarana amin'ny TVM zany a any oalina sy ny RNM zay mifantana amin'ny varo lalala zany a afahatsika manao famelapelakevitra sy miady hevitra tsara zany a ankitsim-poa ampirarahina nanaovantsika an'izany faniry eny ary isika moa zany a efa tafiditra ho anatin'izao adevitra izao a dia tamin'ity herinandro ity de niresaka ny tontolo ara-toekarena député Todsoa satria tena mitaraina mijaly de tena mijaly mihitsy reo tatsa any amin'ny faritra avaratry ny nosy analanjorofo atsananana tsy moatsanana itsika de tena tsy mijanona mihitsy miteny anty vaovao ity ny aminao hoe tena nampanantena le filohan'ny repoblika fa ampiakatra avy telo eny lay vidiny lavany zay efa tsara tam'izany fotoanandrano satria efa mba afaka nahavitany tatsa nahavitan'ireo collecteur nahavitan'ireo mpandrara mba fiainana mahafinaritra ny vidin'ny lavany talohany taona 20 sy 20 zany satria nisy ezaka marobe io isika mpaitokarena anao ary anisany mahalala ihany koa ny tsena eo amin'ny tsenanasa maneran-tany zany rehefa nitaraina reo tatsa reo dia nisy ny video zay nalefany izy ireo ary taorianan'izay ihany ko mbola nanambarana zany nga député Roland Ratsiraka fa ny tena marina atao anatin'ilay fitarainana de ny amin'ny hoe foano any io prix plancher io ary faharoa dia lay adevitra mikasika an'lay agrément mba ho an'ny rehetra zany satria tsara ny manamarika fa ny vola be ampidiry ny resaka lavany eo anatin'ny kitapom-bola mpanjakana dia 600 millions de dollars zany hoe ao arina nickel vola azo avy amin'ny arena kibony tany dia ny lavany iny mampidi-bola be indrindra ary tena mazoto manao rapatriement na devise na mampody ny vola vahiny ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana hoeto Madagasikara moa zany ary anisany mandrindra indrindra lay devise tsika amin'ny alalan'ny ariary mihoatra amin'ny vola vahiny dia ny fisin'ny devise betsaka eto atoerana zany hoe rehefa rapatrie ny devise vola vahiny dia tsara zany ny fandanjana ny vola eto atoerana ariary mihoatra amin'ny vola vahiny zany ka tsy azo atao ambany zavatra zany nyty resaka lavany ity ary eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia ny 20 isanjato ny tsena iraisam-pirenena momba ny lavanila de Madagasikara no misehatra azy voalohany zany tsika eo amin'izany fa potika tsika amin'izao fotoana izao de nanomboka taona 2012 ny injera tsikelikely le lavany mandraky ty ny androany isika mpanondrana 3000 tonnes 150 tonnes ny mba hany lasa aloha eo amin'ny tsena iraisam-pirenena
de fatatsika fa mbola petsaka lavany miparitaka any ambanivolo rehetrarehetra ny pery tao ambadika zany tsy ny hoe ny volam-panjakana ihany fa atram'ireo zay everina zany fa tokony vola makany am'mpandrara makany am' collecteur makany am' préparateur makany am'ireo commissionnaire makany am'ireo tatsa mpamboly de mienjera ny toekarena any ambanivolo rehetrarehetra any satria ny antony tsotra de zao tsisy vola miodana any ambanivolo any satria lay aindehibe an'le fiainam-bahoaka amin'ny alalan'le lavany le vola miodana tsy tonga any am'ny tatsatsony de tsy afaka mividy vokatra tsy afaka mividy fitaovana tsy afaka mampianajanaka tsy afaka mikarakara fahasalamana le tatsa any ambanivolo rehetra any tam 2020 filoam-pirenena de milaza fa amory ary tsy anaiky fa tsy maintsy hijery zay mahasoa ny tatsa sy mahasoa an'le mpandrarany lavany de tam'zany de nampanantena fa tsy anaiky fa hijery fa misy manao monopole amin'io setra io tonga ny 2020 akafanapahakevitra manokana andray na jorojoro teny le maison de lavany raha afaka mandefa sary faly na joro le maison de lavany hitatsika antsy ity le maison de lavany nataotao daholo zay fanapahakevitra rehetrarehetra zao ny raisina mahakasika an'le resaka vanille de nataotao taty arina indray le resaka carte biométrique tamin'ny heritaona de nataotao indray lay fananganana an'le conseil national de lavany CNV fa tsy nahavaniny iny zany député Todsoa fitarainan'ireo tatsady de hoe foany esory any io resaka prix plancher io satria tsabahan'le fanjakana lizy ty zao mazava be tamy 2020 manomboka ny asa fananganana maison de lavany tonga tao an-talany filo iany rajoelona nametraka amin'ny vato fezory fananganana ity foto-dravitra sagoavany ity irotsaka atsehatra ifametanina am'ireo mpikirakira ny lavany rehetra tsy akanavaka amin'ny filoam-pirenena mba hampiroborobo ity sehatra ity nanomboana izany ary de niaona ny fanakaleotra ny vatana avy hatrany tamin'izy ireo ny filo tamin'ity andro ity de io hitatsika 25 septembre 2020 aiza le maison de lavany nitondra inona ho an'le tatsaly izy io le vato fototra io izy io tazonina ozy izy mahafirenena mpanonona lavany lehibe indrindra ny Madagasikara manomboka ny asa fananganana maison de lavany irotsaka atsehatra hifanometanana am'ireo mpikirakira lavany rehetra ny filoam-pirenena mba hampiroboroborina ity sehatra ity fa potika le sehatra am'izao fotoana zao de ahoany ty trano ty vato fototra ty nitondra inony ty raha iny de zao koa ny kabary ny enotsika tsara ao anatin'ny segondra vitsivitsy fa iresaka an'izay mipahay toekarena areva zao professeur Todsoa Andriamampanitra tsy olo-mamboaka ny Madagasikara de miverina eto areva aveo fa enotsika rehefa nitaraina nitondra ny vokatra lavanila maintso ny tatsa tsisy mpividy satria podiky ny prix plancher 75 000 ariary lavanila maintso $250 prix fob lavanila ondrana efa préparé zany ny problema ny tatsa tsabatsabahana am'ty CNV ty mbola plus $4 isaky ny lavanila koa alaina de inona nentin'le filohan'ny republika carte biométrique nentin'ny tany faritra avaratry nosy enotsika ingilizy alefa sy faly zaraitsika aminareo ty karatsy tya dia voasoratra ao anatin'ny lista numérika daholo hoe izavy ny mpamboly vanily ao anatin'ny tia biométrika misy QR code misy sary ny mpamboly afatarana hoe raha sanatrizany ka misy vanille very ka in'olona hoe very ty vanille ty antanina hoe izy ny tompony varotra ny taminao de jerevana eto le izy jerevana hoe aiza ny toerana namboleny itolona eto ny vanille de voamarika hoe azy ny vanille sa tsy azy a zany hoe ife indrindra ary tsy afa-tsisy intsony ny vanille very a zay aty amin'ny faritra mpamboly vanille ray manontolo carte biométrique ny entin'ny tany probleman'olona le vanille tsisy mividy ny azy carte biométrique de miforsenina tsangana le CNV niaraka an'le ministre nefa fantatra hoe iza ny problema ao anatin'le resaka lavany fa aloha mba tsy overta dito fa tena andray an'ty adevitra ity ny député Todsoa hoy ny député Jakina Mamangin'Orobera député ny Sambava talohany iny carte biométrique ny lavany iny zany hoe volana maro talohany iny efa nitranga ny problema ny lavany de nanao rappel kely le député Jaka hoe enao nge rangaha ty
tamin'ny fotoana propaganda de nampanantena zako alany ampakariko avy telo eny vidina lavany hoenotsika ny député Jaka. Sahirana nivoaka ny sava monsieur le président, lavany fiainanay, lavany velitenanay, lavany no avinay. Farany président ny fampasalivana tsy fahotana tsy fanikandalana ka didafolo ampirenena no tam'izay andalaka ny 5h12 minutes tamin'ny stade municipal tao lambanao tao tagnapo tisy viscose fotsy zay pataloha orange zay ny ambany fahitako hitra aminao eo ampoetira 3940 za tambany teo ny za tam'izay zao teny nataonao président zako lany apangako telo avo eny vidiny vokatra lafany président mampatsiahy zay satria tiany loatra anao sarotina aminao loatra zay ary ampafantarinay anao niany kofa mibolana agnatyanay président lanjenay anao modina sofa nampitsahivony le solombavam-baoka hoe zaka lany ampanongaiko avy telo eny vidiny lavany tam'zany efa 8 millions vidiny lavany préparé prêt à exporter efa natratra 150 à 200 000 ariary lavanila maintso fa tratran'ity prix plancher ty 75 000 ariary nietrehitra zany olona raha ohatra ka 150 000 ariary lavanila maintso ho atao x3 de mba azotsika tsaina am'zany hoe ohatrinona ny vidiny ary raha 1 500 000 ariary na 1 600 000 ariary lavanila maina efa préparé de ohatrinona raha x3 kanjo nidina aty ambany ho an'zay nieritrretana lizy de inona ny zavatra nitranga rehefa avy ny laza nanao azo lava ny antso vonjeo mpamboly lavany tany sava rehefa avy ny teniny tany manantsetra rehefa avy ny teniny tany mananara nanao fivoriana ny ministera tamin'ny herinandro ny fiandohan'ny herinandro ty ary nytoy tao amin'ny fiadinan'ny republika io maliny tarian'ny filoham-pirenena zay tsy maintsy mamahan'le problème dina zavatra nresany tao isika vakitsika lizy faly io le izy fiaonana tamin'ireo mpisehatra eo amin'ny sehatry ny lavany 6 febroary 13 lampampanjakana iavoloha nanome tokony filoham-pirenena fa ny fitondram-panjakana zay tarehany de ho entitra amin'ny fitazomana ny vidiny lavany efa voahomanao $250 mba hiarovana indrindra ny kalitao amin'ny vokatra araky ny tolo-tevitra ny ombona ny reto mpisehatra eo amin'ny lavany reto ny lavany avy eto Madagasikara raha teo de afatadaza maneran-tany ka izay indrindra no antony ny faneken'ny fitondram-panjakana sy ireo mpisehatra mpiantsehatra sy mpandrara ny tsy maintsy hiarovana izay kalitao mpamokarana izay ary indrindra ireo mpamokatra ny tsy aiviny any ko fa ny fitondram-panjakana dia misokatra hatrany amin'ny fifampiresahana amin'ireo mpisehatra rehetra mba hitadiavam-baolana am'izay mety ho sakana amin'ny fifampivoarana ty sehatra ny lavany ity zany hoe le fiaonana tamina mpandrara sy mpikarakara lavany efa manodidina ny 20 maly zany de mbola nitazoma le prix $250 manelingelina ho amin'ny mpandrara de notsika ny hevitry ny Roland Ratsiraka zay tany avaratry ny nosy ny resaka ty mbola resahantsika rehefa aveo faly fa alefasa aloha le vidéo angy Roland Ratsiraka de makato amin'ny député Todsoa an'izay tsika satria efa fatapatatsika am'izay zany ny teny Roland Ratsiraka efa hatramin'ny herinandro prix plancher io tsy mety io $250 io ny teny ny mponina rehetra tany ambanivolo rehetra tany tsy mety io ny agrément ko sokafy fa aza monopolisenareo ambany koa le prix am'le 75 000 ariary fa zao enotsika aloha ny teny député Roland Ratsiraka tagnatin'ny enimpolo taogna tsisy fanjakagna nambojaly olona ohatran'ity fanjakagna ty indrindrandrindra amin'ny resaka lavany io ihany koa satria efa niteneniko tamin'ny volana jolay tagny sambava za nitety voemara sy ny sisy tamin'ny dianahy efa niteneniko hoe midogna mirindrina tsy zavatra ataony fanjakagna ty tsapa zany zao fa tegna simba eo amin'ny $400 millions eo tokony vola miditra amitsika kanefa tsy tafiditra satria 150 tonnes monja ny lasa lafo loatra le prix imposeny fanjakagna imposeny ministre io fa araky ny zavatra regniko filoham-pirenena tsy miimpose an'io fa ministre sy olona anankiray tsy te-pitenenana agnariny zay ny olana
de magnina simbanga ny fiainan'ny vahoaka malagasy avy amina intérêtn'olombitsy ary tsy vitan'izany fa tia misy facture nalefan'olona avy nivelany misy lavany mianga avy Tananarivo io Madagascar 101 Tananarivo zany adresse de $180 le kilo zany hoe misy mandefa ntsokitsoko zany lavania fa tsy mandeha officiel ary misy matoky za fa tsy maintsy olona akaiky fitondrana ihany mandefa ny lavania io de tsika zany terena ty ambadika ty hoe tsy maintsy $250 nefa zareo mandefa antsokitsoko tsy azo ekegna zany ka mbola mampirisika anareo vahoaka ny sava vahoaka ny alalanjorofo sy ny olo jiaby magnano lavania mijoroa aza magneky tsy azo atao zontsika miasa zontsika mahazo vola zontsika mampianatra zaza zontsika miaigna ny siaka sandavany masoandro io nataon'Andriamanitra ho an'olona jiaby fa tsy ho an'olombitsy ka dia mijoroa de mangataka amin'ny fitondram-panjakana za zay foano agny $250 le kilo io avlain'olona mividy am'izay mamety anazy am'izay faran'izay lafo zay vitany exportateur avely exportateur mamaritra am'izay tokony mamety anazy fa tsy trafitrafikana rety laviny atao amboarina aketo ka misy fanapa-kevitra mety ho raisin'ny gouvernement amin'ny latsinainy de za miteny hoe raha ohatra ka mieritreritra amin'ny vahoaka malagasy izy fa tsy nitombotson'olombitsy de foagnany io $250 le kilo raha ohatra mieritreritra amin'ny malagasy izy fa tsy ny olombitsy de avereny kely falo le pazin'ny présidence teo ary vao mainka nitazomy le $250 efa nitabataba ny taraina ny olona rehetrarehetra io izy io na ny mety tokony filompirenena fa mifitondram-panjakana zay tarehany de hoetitra amin'ny fitazomana ny vidiny lavaniny lefa vohoma $250 zany le zava-misy député Tsodsoa tena niniko mihitsy ny nandefa le feo samihafa ny fampanantenana ny teny solombavam-bahoaka ny vahaolana tsy hitanao makaiza nentin'le filoha maison de lavanille le resaka carte biométrique CNV nefa misy olana fototra le lavany ary tena potika sahirana miantso vonjy am'izao fotoana zao olona mantapitrisany any amin'ny faritsy savana alanjorofo atsinana na tsy matsinana député Tsodsoa ya aloana mare conselo faniry saoty adiniko ato fa tsika andro ala amin'ny resaka teo le hoe fasafasa rala de misy betapeny nandefa SMS hoe ori jirama sao de tapahany indray zany ny jirony fa de mitaky zany ny vahoaka mba ho alefanareo ny jiro mba ahita ny olona le fasafasy zay rahako amin'ny honorable Iandry Ratsivahiny ary eto koa faniry ngamba de anisan'ny nanamarika ny kerinandro zay tsy maintsy atao ihany ny fititenana foy zay ankasitrahana ny namana honorable mpiaramiasa isany zay ny vahiny tena amin'ny université tamin'ity kerinandro ty de eo aloha zany ny député Yabogosy Fidèle Razarapera zay vahiny tena université Antananarivo zay namelabelatra ny resaka politika amin'ny ankapobeny communication politika ary ihany koa ny resaka loi de finance zany zay misy organisation moany ka ny mpianatra zany no mijery zay invité rehetra zany zay tiany zay mo université ny université moa zany de izy ny mitondra ny anjara briky tantan'izay ary tena isorana manao ikamanao izy fa tena afa-po ny ankizy ary teo alohany moa dia misy koa ny ministra Aperinatsa am'izao fotoana zao koa zay nitondra ny heviny zany ao anatin'izay ary anjaran'ny mpianatra université satria reo no ny relève zany no mandinika sy makafaka zany ny zavatra azo raisina ka tao anatin'ireny fomba fijereny ary misy koa moa ny manampahaizana maro zay misy invité zany invité ny mpampianatra na ny mpianatra zany ao anatin'izay mba mitondra ny fomba fijeriny ny anjara birikiny na miresaka politika io na toekarena io na ara-sosialy eo ihany koa teo ihany koa député Yabogosy Fetra zay tany ihany koa izy nitondra ny anjara birikiny atao amin'ny formation professionnalisante FPTSD zany de nitondra ihany koa zay anjara birikiny zay koa zany ny fomba fijeriny zany ny toedrara ny firenena
am'izao fotoana zao zay akasana manokana koa zany a fa nisy ny velombolo a ny mpianatra tao anatin'izay ka dia makasitraka nareo lany tenako am'izay fitondranareo zany a ny anjara borikiny nanareo zay ka dia minsy manantena aho fa ny manaraka de mbola isatrany a ny fiara-miasantsika ary misokatra ho an'ny rehetra nyny amin'ny université a hoatsika zany a zay hoe mahatsiaro fa manana anjara boriky zay hoentina zany a anampiana ny mpianatra ahafahan'ny mpianatra zany a mieritreritra sy mandinika ary mamakafaka ny zavatra rehetra zay tokony atao zany a ao anatin'izay am'resaka lavanily ianao faniry ny voalohany dia ny lavanily de ao anatina atao hoe produit de rente ny lavanily ny jirofo ny kafe anisany ny letchi de anisany mampidi-bola be zany a anina firenena anankiray ary soa Madagasikara nambin'Andriamanitra nanana an'ireny narena kibon'ny tany io namban'ny tany io tsisy zay tsy ananantsika inge fa itsika mihitsy tsy mahay mitsandraka an'izany ary tsy mahay mampiasa an'izany a ho araky ny tokony ho izy ho amin'ny filan'ny vahoaka fa ohatrany fitiavatena dia medy antsokosoko ho an'olombitsy reny zavatra mpitahaka ireny izay ny mahatonga an'io olana io le fitiavatena io le akamakama le népotisme le favoritisme zany no anatin'io ary eo rehefa hitondra fanjakana ny état am'izao fotoana zao efa nisafiditsika ny état démocratique ny système démocratique ao anatina constitution tsika de misy tenina voasoratra mihitsy zany hoe démocratie zany ary nisafiditsika ny atao hoe libéralisation libéralisme économique zany a zay hoe tokony homena fahafahana ny olona hivarotra zay tiany hivarotany sy vidy zay tiany hivitanana zavatra zany ao anatin'izay ary ao anatin'izay zany a ity lavanily ity efa libéralisme nke zao fa maninona no ny état nke tsy état providence ntsony tsy état gendarme ntsony am'izao fa tsy hain'le mpitondra mihitsy zany hoe inona le état le fanjakana zay tatany mihitsy zany tsy hainy akory ny structure politique na ny organisation sociale na ny structure économique zay tatany le mpitondra zany a am'izao fotoana zao ka mila mianatra aloha le fanjakana zany ao anatin'le izy ny état ohatsy sika aloha de tokony ny fanjakana zany misy 3 éléments constitutifs no atao hoe état misy ny atao hoe population ny territoire ary ny pouvoir politique souverain rehefa anatina état nao de tsy maintsy misy régime ao de fatarinao hoe régime ino tsika am'izao fotoana zao de rehefa régime inona zany tsika de inona zany ny idéologie ny tantananao an'le firenenao ary jerevana koa le système iny tsika système démocratique nke tsika fa tsy système autoritaire raha système autoritaire tsika de mitombona nataony ny mpitondra hoe izy daholo mife ny vidy zavatra rehetra na ny lavanily io na ny jirofo io na le tsy de izy no miditra tamin'ny andron'ny folonatsitraka izy zany tamin'ny deuxième république de ny régime tamin'izany taolony a no miimposé ny vidiny zavatra rehetra ny état satria zay le état zay nisafiditsika tao anatina lalam-panorenana fa ity zany a efa état libéral nkikatsika zao faniry maninona moa ny filoam-pirenena sy ny mpitondra no tonga de miteny hoe 250 euro ny prix $250 ny prix fopy atao anatin'le izy avelao andeha ny tsena zay nge le hoe mitolotra ny offre sy ny demande alao andeha manana ny zony ny olona zay tia ny varotana azy zay tia ny ividanana azy zay nge ao anatina structure sy organisation sociale ao anatina état zany de tsy hainy mpitondra kory ve zany aloha zay zany aloha anisany zany a faniry olana ao anatin'ity ka matoa ny fanjakana sy ny filomisy no miditra trera de misy intérêt particulier o zay zany tena fandehan'io satria ohatrany tsy mihinana raha hoe
mety hoe tsy mahay an'izany ny filoana ny ministra fa tsisy mpanao-tsaina manokana avy eo na olona mahay an'izany mino fa misy mahay ny gasy miaraka amin'ny filoa fa tena fa hoe ny intérêt zay any am-paosy any no atao de atao fafakana commission zany le lavanila sy ny karazany ty de le tatsà le mpamboly foana zany no victime nge ao anatin'ny saosy le mpandraraha gasy zay nge no mahatonga an'io fa ny vaolana ao anatin'io zany zay etrivisako ny solom-bavomboaka namana Roland Ratsiraka zany zay de io zany aleo andeha zay libéralisation zay aleo andeha amin'ny fafana zay tiany varotana ny olona zay tiany amin'ny tenany azy ny olona ary efa nisy toky nge men'ny filoa hoe hitombo avy telo eny io lavanily io any amin'ny tatsa mpamokatra fa zao nge lasa ambany ory fanira 15 000 ariary tsy izy io 75 000 75 arivo izy nany mba mivoatra 75 000 ariary ny vidananao azy nefa 6 millions ny kilo ka teo aloha fanaovana tsinitsinina nke zany fanaovana tsinitsinina zany fa oza hoe aza ataonareo an'izany le mpamokatra malagasy fa rehefa tsy mihina lanja ny mpamokatra malagasy ny mpamboly malagasy de vo maika zany tsika na io ariaritsika io vo maika hitotongana zany ao anatin'zay satria rehefa avy eo am'zay zany tsy ambolitsony reo kamoreo de ahoana de lasa tsy hanondrana tsony zany zotsika fa ny olombitsy nanao an'izay de tsisy tsony ny mpamokatra tsy mena lanja de lasa anafatra daholy am'zay zany sotsika am'zao ny vary ty ny PPN ty inona efa faratsika tao nikika am'zao ary efa nytenenina teto zany rehefa misy ny importation rehefa manafatra ianao de tsisy devise io ilaina ny devise ny exportation ny fandranana lavanilina tompoko maro zay tena vola be amina million no kitapo mbola miditra amin'ny fanjakana amin'io ny exportation na lavanilina de mampiditra vola be ary mampiditra devise ho an'ny firenena anankiray ary ny fampidirana devise dia mampitombo ny sanddambolantsika ariary ary mampitombo ny fahefa-mividitsika indrindra fa ireo tatsà mamokatra izany ary mampiena ny vidim-piainana eto Madagasikara efa impiry efa mena lesina foana nge nareo efa atoro nge nareo ao anatin'le zay nge hoa opposition intelligente fa tsy mpanohatra botolo satria zay raha mikritika manoro de manome sosikevitra ho anareo ka eto zany de hoy hoe aza vonoina ny mpamokatra lavanila fa tena hoe tsy mety zao atotonareo zao mahatonga ny tatsà zao ny mpamokatra anatiny eto amin'ny firenetsika zay malagasy tsy amokatra intsony satria malahelo izy kivy izy matiantoka izy raha mahazo vola izy zara fa misy fois 4 fois 5 fois 10 zany ny azo ny teo aloha zao miena zany ny vola miditra any aminy ka raha miena ny vola mimiditra any aminy de miena ny fahefa mividy any aminy nge ampiny ny vidy fiainana miakatra de lasa sahirana nge ny olona lasa mahantra ny olona lasa sepitra zany zao le vahoaka malagasy zao lasa sepitra hainy namana somba boboaka tsara angamba zany hoe ahoana ny gasy rehefa sepitra zany fa tena hoe tsy tena tsy afa-mena ntsony zay ny atao hoe sepitra kendaroraka tsy mahavita zavatra araky ny tokony izy tsony ka mila diniatsika zany ity lavanilina ity zany fa tena hoe eraky iny région Sava iny région Analajorofy iny zany tena anisany tena mamokatra be an'izy ity ka de hoy za hoe le fitiavatena zany io zany de mazava be hoe misy mpandraraha gasy eto zay vitsy omena le marché de izy zany no mitantana an'iny de izy rery no afaka mividy sy manondrana de lasa misy
misy monopole zany le efa tsy fotoanany monopolisation ntsony zao hoe tsy fotoana ntsony zany efa libéralisme zao ahoana ny monopolisena daholy monopoliseny mpitondra sy mpandrara naman'ny mpitondra daholy zany zao ny zavatra rehetra am'izao fotoana zao na ny lavanily ty na ny crevette ty na ny volameny ty na zavatra avy ty ary ataona izy de exportena illicite le izy le tsy ao anatiny efa nresaky teo hoe reny produit de rente reny tompoko de anisan'ny mampidibola be ho an'ny Madagasikara miaraka amin'ny volamena sy ny safira maro samihafa ary tena mampanelo izy sa zany tena miteny atsika vahoaka e sy ny mpitondra raha nirina kibony tanitsika tsy ho lantsika mandritra ny 100 taona 200 taona fa izao tsy équitable le fizarana an'izay richesse tsy aradrariny ary tsy ara-dalàna zay indrindra satria rehefa raha itsika mitrandraka an'ireo manondrana an'ireo dia tokony isy impact zany hoe misy akony aty amin'ny isa mbaravarana isa tokantranontsika malagasy zany fa zao nka atao ny fanondrarana fa illicite le izy tsy ara-dalàna le izy nefa arem-pirenentsika atsika voaka nge le arem-pirenena ny mpitondra nge micontrôle an'izay fotsiny noasany mandrindra an'izay izy fa ny tombony am'ireny de ho an'ny vahoaka malagasy miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana ka ny vola azo amin'ny exportation reny sy ny famokarana anatin'ireny ke de tokony mampitombo ny atao hoe taux de croissance atsika ka rehefa mitombo ny taux de croissance économique atsika dia mitombo miaraka am'izay ny fahefa mividin'ny olona tsirairay avy ary midina ny vidim-piainana ao anatin'izay de tokony iaina am'izay ny vahoaka fa tsika zany eto fianorena nambon'ny tany namban'ny tany fa de olombitsy zany no mahazo tombotombotsoa ao anatin'izay ka inona zany tena tsy rariny ke zany zay nge no ijorony ny vahoaka nge tsy miteny aminareo meo million isa mbaravarany fa meo ny anjarana izy amin'ny rerem-pirenena zay tantaniny ny mpitondra am'izao fotoana zao ny vahoaka nge no andriaman-tsaika vahoaka nge no mametraka ny mpitondra ao na iza na izy de ampindrama mavetsika de manao tena baranahany ny arem-pirenena nambon'ny tany namban'ny tany eto Madagasikara ka hoe za hoe tena tsy rariny io ary za faniry dia miombon-kevitra amin'ny tatsasy mamboly lavanila zany am'izao fotoana zao ny filompirena zao de mbola teny hoe mbola tazomany any le $250 ao anatin'izy efa hoe tsy mety zany efa fanalalahany zao aloha ny tena izy de samy mivatra samy mividy am'zay tokony izy le izy efa eta libéral ao atsika zao tsy andara amin'ny mpitondra mihitsy no miditra sy mametra ny vidiny ny zavatra rehetra tahaka ny lavanila eto Madagasikara zay zany faniriny tiako tenena amin'iny fa de ambava homana apo mieritreritra fa isy fipoahana ara-sosialy any amin'ny faritra vasy ny manodidina iny raha mito zao efa tezitra ny vahoaka any malahelo ny vahoaka any ary nge tsy ny faritra ny savany mpamboly sy ny mpamoaka rany no misy ako le fa misy akony be mihitsy io faniry amin'ny kitapom-bola mpanjakana zay miditra ho atsika nge ka avy misy akony io amin'ny kitapom-bola ampanjakana de misy akony ho an'ny fahefa mividin'ny vahoaka malagasy mihitsy zany faniry tsara ny afantatra tsika an'izay satria ny tontolo rehetra miodinety de ara-toekarena avokoa ary mampandringa zany vola hiditra tokony hiditra amin'ny fanjakana mba hanasoavana ny vahoaka ary tokony hanatsarana ny tontolo ara-toekarena zay le nyresantsika hoe tsy mahay mitata nyreto olo reto le filoha zao nampanantenana fa hoe ampitombona avy telo eny zany hoe maika fotsiny izy ny ahazona n'le vaton'le vahoaka tany analanjoro fa tany avaratra de niteniteny foana de tsy vita nylay mampanatanteraka manatanteraka an'lay fampanantenany mandraky ty ny androany zany lesoka solana eto amin'ny firenena zany de atsangatsangana le hoe maison de lavanie conseil national de lavanie apetraka le resaka carte biométrique tondrona fa misy mpandrara te hidonga an'le asa misy mpandrara tsy milamina ny fomba fiasa ny fadiana dio any tontolo ny fandrarana
fa rehefa ntsabany le fanjakana de io ny efa rany le lavany zavatra rehetra zany zay diran'le fanjakana député Totsoa dia potika avokoa le izy. Fanjakana moa am'izao fotoan'izao ndray de miezaka ny amin'ny hoe nde hanamboatra n'le resam-pitantanana mihitsy efa ndresaka tsika député Totsoa tamin'ny fotoanano ny amin'ny nanao an'lay fitsipaham-pitokisana ary zany anisany eo anatin'le fitsipaham-pitokisana daholo satria tsy mitondra fahombiazana ho an'le vahoaka ny asan'le gouvernement tatarihan'le prime ministre zany de mandeha feo am'izao fotoan'izao hoe dirantsika am'ty adevitra ity ny amin'ny hoe hanova mpikambana vitsivitsy ao anatin'ny gouvernement adevitra ho tazomina sa tsy ho tazomina le prime ministre voafatotry ny zavatra nataony sy mifandikana natao teny amin'ny arena ihany ko de ao mizizy hoe ndao tazomina le PM ano miteny hoe tsy mety ny tazomina an'io mandehandeha ny anaran'ny Gakami Vital général mandehandeha ny anaran'olona samy hafa ny ambadika rehetrarehetra any ao ny karazana général ny sotronono sy général am-perinasa ho atao anivon'ny antenimeran-doolona misy ny sasany atao any misegy misy ny sasany eritreretina atao any anivon'ny ministeran raharaham-bahiny betsaka ny ny adevitra mandeha am'izao fotoan'izao de rehefa mandingitsika de hoe fa inona ny eritreretina ametrahana anreto tompona ndraikitra eo anivon'ny 10,000 reto ao anatin'izao rafim-panjakana eritreretina ho atsangana sy ho amboariny zao na ny antenimeran-doolona na ny anivon'ny gouvernement resaka zany ho isika de mitaritra zany adevitra any sika satria nalaza be na oraka be zany zany hoe le manahirana an'le fanjakana zavatra hafa mihitsy mbola ahafaha mitazona an'le fahefana manahirana an'le vahoaka dia ny sakafo hoaniny isan'andro sy mividy penina fa tsy voavahan'le fitondram-panjakana le izy ny lalana ny fahasalamana ny fampianarana sinsisa ny an'le fitondram-panjakana izy nomena seza ahoana ny arovana an'ity ahoana ihany ko ny ahafahana tsy mametraka an'reto olo reto hiverina azo fanjakana indray fa raha reo ny tonga ao ho sahirantsika député Totsoa. Ya io de fandrebirebena saim-bahoaka io hoe ovaina gouvernement ovaina ministre mba ho fisehoana amin'ny vahoaka hoe tena natsapa ny filoha sy ny mpitondra fa tena hoe tena ny gouvernement no tsy miasa ao anatin'le izy tsaro fa ny filoha-pirenena no tompona andraikitra voalohany eto amin'ny tany sy ny firenena ka io efa embolana ve sisa ianao ny aoko inona tsony tokony ovaina gouvernement teo de la ny andro indray anova stafy ka nova inona rehefa akotsina ny notra zay efa lany kary fomba fiteniny gasy zany ary mazava be mihitsy efa taona mahery anao tsy hita ze nataonao teoko efa firy ve sisa vao hoe ovaina de aninona fa ny dikan'izany rehefa anova izy de anao zay tena faraheriny izy faniry hipetrahany amin'io seza io satria mandeha be zao ny fiao hoe ilaina ny esorina ny antenimeran-doolona fatatsika koa fa de tena tsy hita mihitsy hoe ahoana na ny anariny any ke be da be ny tsy mahalala na ny zavatra atao ny io moa zany efa hoe androm-panjakana tena hoe tsy hita mihitsy ze ilana azy ary tena tsoro zany inona ny asana sikandreo fa de tena hoe mihinam-bola am-bahoaka fotsiny mihinam-bola mpanjakana io androm-panjakana io ary te tokony efa foanana efatra amin'ny ela efa naina be mihitsy moa zao ny isany fa ny zany azy de tena hoe tena tsy tokony hoe hijorokory zany androm-panjakana zany de malaza zao hoe esorina izy de soloana ny segy zay generaly ataloha de ny segy zao ndray de soloana ho generaly sady chef de région am'izao fotoana zao zay anaovanareo azy io fa ny vahoaka efa leo an'izany ny zava-tetavin'ny vahoaka de hoe ahoana ny siny ny volany any mba hitombo isy maritra asa maritra ao aminy mba enty vidim-paina nyity fa tena efa tena zakany vahoaka ary ahoana ny ity tsy fandriam-pahalemana ity de mba mianatra ny zanany de mba salama tsara izy mba mora ny fanafotiny sainsaingy ny tetavin'ny vahoaka asanareo zany de tokony ataonareo zany ara mihitsy ianao resaka politika zany nonovan'ny gouvernement faniry ny zava-dehibe zany amin'ny vahoaka am'izao fotaona zao so atsika mpanao politika de io resaka senisy ny ACC io tonga de dirako any izy afaniry satria ny seny nke de zavatra tetavina de hoe tokony azaraina io seny eo tokony efa isy concertation na ny mpitondra io na mpanao politika na ny société civile sy ny fiangonany ary zay foana ny antso nataon'ny fanorana indrindra fa ny time anao an'izay ary itsika de anery mihitsy
ny seny sy ny asese ary ny seny sao de tokony amoaka izy faran'zy aingana amoaka izy faran'zy aingana ny seny zany a hoe zay olona voasoratra amin'ny lisy mpifidianana de tokony avoaka ny petadrindrany zany averiny eto foana zany mba isy ny mangarara de avoa zay mba isam-pokotany zany a de tokony avoaka anareo mba ho fantatra hoe zaka mbola tsy voasoratra na za voasoratra de zay tsy voasoratra zany a dia manatona mitompona ndraikitra am'zany zany zay tokony vonan'zany na hoe ao anary ty misy olona tsy ao ty a nefa voasoratra amin'ny fokotany zay ke le mangarary anisan'ny rana ny doublon zany zay mangarary zany tokony ataon'ny seny zany ary o forcetsika ny seny anao an'zay ry tokony anao an'zay fa asanke zany fa ny seny faniry ty hoe tsy ainompeo mitavozavoza ohatra zao zany de hoe misy baika ao ary tsy indépendant zany io tsy mahaleo teny zany rahanga io io seny io zay ny tsy atrokisan'ny olona ny comité international ny société civile am'mpanao politika rehetra ny seny zany am'zao fotoana zao aiza ny tetiarana ny calendrier électoral am'zao fotoana zao ny olona any firenena hafa firenena mandroso faniry vo vita ny fifidianana de fa mazava tsara daholy taona firy de efa fantatra alohan'ny fifidianana de efa fantatra daholy hoe zao ny fifidianana filoam-pirenena zao ny fifidianana solombavam-bahoaka zao ny fifidianana be ny tanàna sy maro samihafa fa ny eto amitsika zany de afempenina le izy misy raha latera ao mato afempenina le izy azafenina le izy de efa firy volana ty zany anao vo hoe ity le izy mila fimanana ke zany na ara-bola na ara-tsaina na ara-pitaovany ary zay koa efa nangatakatsika efa niry io resaka campagne électorale io ny financement amin'io amboary io lalàna io tsy mety io fa tsy mety io ny sasany andany firy milliard ariary firy million d'euro ny sasany ohatrina ao anatin'le izy de misy mizana tsindrindraka ao anatin'le izy de tsy mitovy zany ny aingana ao anatin'le izy de avoandray ividy olona zany ao anatin'izay fa raha tany demokratika tsika raha hitondra firenentsika de hevitra tompony atao fatsy vola ary le vola inge vola taiza io tokony hofantarina zany vola mboka ve na misy financement avy any ivelany ve sa vola maloto ve sanatriny zany mila fantarina zany ary mataony olona manome volanao any amin'ny firenena hafa na orinasa hafa misy takalony nge zany iny de ny takalony eny de hoe rehefa ianao ny lany ao de inona zany tsy maintsy misy takalony de inona ny takalony zao zava-misy zao zany eto am'ty fireneny ty reny reny nakibony tany sy karazana eny de ho sanatry izay ndray hoe no miverina eto am'ty fireneny ty zany zany mila ladiniany zany ary zany de misitona ny sain'ny voaka malagasy androany ary mbola mafisiko zany efa lazaiko teto zany ary zay misy atoerana misy de lazaiko daholy aza voavidy tsony isika vahoaka amy vola kely 5,000 ray alina de inge ray andro de lany 2 andro fa honandray ny 5 taona manaraka ny t-shirt ny vary ny menaka volamboaka inge reny volatsika eny no anazany atsika tsy mahavita taona inge reny fa maiza am'izay mijery zay olona hitondra atsika maisitsika mamantatra maisitsika mamakafaka iza ny olona titanindrazana iza ny olona mahay iza ny olona navitra ny firenena ka ndanana ny traikefa afaka anasoany vahoaka kasy angalatra fa tena ijeriny tena hoe rariny sy nitsiny ho an'ny vahoaka am'izao fotoana zao mino faendren'ny vahoaka zany am'ty ndray totoraka ity satria fa tena lasaka ankaterena ny firenena sy ny vahoaka faniry am'izao fotoana zao nresaka seny député Totosoa Andriamampandry teo dia mialatsaka moa zany vaovao satria manao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny seny ary efa nandritry ny volana maro tsika ny teny avoay ny daty efa tena tara mihitsiny ny seny moa zany no manao proposition na calendrier zany hoe manao volavolana tety andro mpifidianana zay alefa any amin'ny
gouvernemanta sy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrena ka ity zany vokatry ny fiaonan'androany de hoe ny fiodinana voalohany a de tokony ho tanterahana ny 6 novambra 2024 ary ny fiodinana faharoa am'izany fividianana filoham-pirenena zany a de tokony tanterahana ny 20 desambra 2024 tsy ao anatin'ilay volavolana calendrier zany na tetiany mpifidianana avoakany senia ny resaka communal zany zay fatatsika fa misy mibeny tanàna misy mmpanolotsainy satria tapitra ny volana novambra 2024 ity manda ny enenivony commune eny zany fa ny atao anatin'zay hoe filoham-pirenena 6 novambra 2024 ary ny deuxième tour zany zay andresahantsika teo a dia ny 20 desambra no nambara ao anatin'ity fanio-kevitry raha ny 6 novambra dia alakamisy io ary ny 20 desambra dia andro alarobia zay zany io andro io zany fa nyvoaka tamin'ny fahanginany ihany le seni rehefa avy ny terena député Todsoa fa zao araky ny lalàna mbola miandra zany any le fanapahan-kevitry le gouvernemanta tsy mety teraka satria mbola mikonkonina zavatra hafa fanamboarana sy fandaminana le gouvernemanta zay tokony hamoaka lizy amin'ny fomba ofisialy mba hanakery satria betsaka mipitsondalàna tsy maintsy raisiny eo am'izay ny samy miambina ny rehetra fa iny aloha zany manomboka fatapatatry ny rehetra 6 novambra 2023 ny toro voalohany ary 20 desambra 2023 ny toro faharoa député Todsoa misy pista kely iny zany mba afakafakady kely aloha zany seni hoe zay nge efa nandroso e fa ny gouvernemanta mibaolina de hitatsika eo indray le izy député Todsoa fa mitoy ihany ny aditsika mba amin'ny fomba ofisialy ary tsy ady ampitaka fa tsika de mbola mametraka satria le seni miteny hoe hatramin'ny farany volana me mbola afaka misoratra anaranareo fa nytenentsika foana de zao asivo carnet seni tompoko any amin'ny fokotany fa tsy kahe be tony raisidraisina de hoe miaraka makeny daholo de afaka mitondra olona hosoratana amin'ny alalana zay fantatra fa ao anatin'ny fokotany sisisy fa apetrao mazava tsara le izy mba tsy isina anaran'olona efa nisoratra iverimberinao indray na doublon na triplan ao anatin'izany lisy mpifidiana zany député Todsoa ia eny ngamba ny tenitsika teto iafaniry a dia toka tena voaka le izy fa teo ampiresahana mihitsika no namoaka izy farezana azy tara loatra le izy tsy mahay miasina rory senia tena hoe tena ny olona taona maro aloha de efa miperapetraka daholo zany izy fa voan'ny pression maro samihafa moa zany a dia namoaka ihany zany ry zareo arakaraka mivoalazana teo zany a dia mbola proposition ny azy vinavina fa ny gouvernement zany no ikitra mandany azy any amin'ny firakevitry ny ministre zany fa tsy tokony hiala am'ireo zany a ny fividianana lany lalam-pandrena zany a no jerevantsika satria tsy maintsy maingy amin'ny lalam-pandrenantsika io zany zao de efa mazava faniry fa tsao fotsiny ny resabe hoe ny mpanora dia mitady korotana transition fa nareo mihitsy ngizy no mivinavina anao an'izay satria fantatrareo nareo fa efa mitody dangosina aminareo ny vahoaka fa ny fanoerana ao a dia mitady foana finaminana ary mitady foana izy hoe lalao madio no atao satria samy malagasy ny eto mba tsisy korotana eto de ataovy lalao madio le izy io ny calendrier zany io a zany mino fa tsy miala be amin'io zany no tena izy zany faniry fa kosa aty amin'ny lisy mpifidianana aloha dia ataovy zay avoay daholy zay naroatra tamin'ny 31 janvier farany a aloha hita maso daholy hita poko hita pirenena dadaholy aloha le izy ho iza le olona satria mbola maro no tsy nisora so misy anarana fantôme eo na anaran'olo le efa maty eo na anaran'olo atsao anatin'le fokotany eo zay nge no anaovanareo azy na koa nisy olona nisoratra anarana atao ka tsy nisoatanareo zay nge ilaina andrisy hoe zay aloha zany notakina aminareo indray zao am'izao fotoana zao ary nareo tena rahany maso tsy amialana iny mihitsy ary zay fa nyresaka tamin'ny comité international fa tena hoe anara-maso tsara izy ao anatin'izay io izy io misoratra ny demerdy anareo ny fanjakana tompona ndraikitra moyen amin'ny vola zay anatirana ny fifidianana nareo no mitondra de atao fa vola anatina RFI nge tsy ampy ananaovana élection fa de midemerta zany to nareo ao anatin'izay
ka zao zany tsika dia niangatatsika sao de tena hoe le seny io efa nangataka foana ohatsika hoe tsy mety io folohan'ny seny io a misy minisitra ao a de izy mivady ao no anatin'le lesoko nga raha mpianakaviana nga izy ty tsy mety io ny ACC io zany zany mbola hoterentsika ireo ry vahoaka malagasy a fa zao ohatsy niangatahana amitsika mbola misy ny fisoko tananarana fandena miperaka zany de hoe ary ahoany zay le mbola tsy nisotra anarana tamin'ny 31 janvier satria mahitan'io zao ny vahoaka fany de vao maika iroatra ifidy am'izay hoe efa io le daty be da be no miatratra an'izany a hoe matoa izy mbola tsy mifidy de hoe mbola tsy fantatra kokoarariny daty hoe rovina ny élection fa mataitra ny vahoaka zao iny oraikitra ny fifidianana tsy maintsy raikitra io ny vahoaka tsika mianao anatina lalam-pandrenana dia tsy maintsy manaja an'izay daholy na mpitondra na iza tsy maintsy ambany lalana daholy zany tsika de horaikitra io de aloha zany zay tsika zay tsy nisoratra anarana dia mamanatona zany ny tompona ndraiky zay levo ny fokotany maro samihafa zany a mba hisotra anarana zany tsika ao anatin'izay fa de zay foana zany averina amin'ny ny sendria am'izao mba hifampikondoa foana mba hanatsara ny asanareo nareo anatin'le izy ary mba voay malaky aloha zay lisy mpifidianana zay vita tamin'ny 31 janvier zay zay nisoratra anarana ny vahoaka mba ho hitapoko iny hitam-pirenena mba hisy mangarara zany ny faniry ny fifidianana eto Madagasikara fa zay ngeo azy de zay niangatahan'ny mpanohatra niangatahan'ny société civile ny fiangonana ny olona rehetra comité international de mba fifidianana madio sy mangarahara nge no atao eto amin'ity fireneny ty de zay vaovao samihafa zay no itodiantsika makany am'le tsotra fo sady mazava miaraka amy député Tojotsolo le TFM zany droit de l'homme zon'olombelona zay no horesahantsika eto fa eto a zany de mbola manentana foana le fasafasa raha alina amin'ny fahitalavim-pirenena ny valora de samy miomakomana an'izay tsika satria ny député Tojotsolo io no iona amin'ny solombambaoka IRD Andratsivahiny avy etsy Atsimorano amin'ny TVM no anarahantsika izany fiaonana ady hevitra mivatana zany de manasatsika anaraka izany satria hane hevitra makasika ny raharam-pirenena eo ny solombambaoka ny Madagasikara Tojotsolo Andriamampandry zany eny ara député Tojotsolo ny resaka zon'olombelona rehefa miresaka njantsika de betsaka ny zavatra manahirana saina ao anatin'ny loha misamboaravoara ny zavatra iainana tsikaritra ary resahana foana izy ty eo amin'ny ainao manjery eny amin'ny tambajotra rehetrarehetra eny ary vo teo zao tsika de niteny ianao hoe resaka zo zany ny fananany olona fiainana tsaratsara kokoa amina resaka lavany resaka zo zany fananany olona zo hianatra resaka zo ho salama hitsabo tena sy ny sisa fa aleo ho resahana amin'ny fomba zay ampitanao ny afatra indray amin'ny mampahay fiarahamonanao ity resaka zon'olombelona ity député Tojotsolo lesona ray manokana tena lava de lava moisy ty zany tena izy ty droit de l'homme ty faniry fa ny am'tirantsika azy moa zany dia rehefa miresaka droit de l'homme tsika na zon'olombelona dia tsy maintsy tonga de tarafina voalohany any amin'ny droit universel zany ty dia zay nitranga voalohany zany zany droit de l'homme zany tamin'ny 10 décembre 1948 nanomboka teo zany ty dia tsy maintsy hoe tokony andala an'izay droit de l'homme zay daholy ny firenena rehetra zany nanomboka katahorinany io ny droit de l'homme zany raha fitiantsika dia ny olona rehetra zany dia tokony anana fafahana le liberté tokony isy na ny atao hoe égalité ny justice zany zany de anisany tena hoe zava-dehibe ao anatina droit de l'homme zany zany hoe raha miresaka zao tsika raisitsika fotsiny zany le liberté teo ny fahafahana dia tokony manana fahafahana ny olona hiteny anao hevitra mana fahafahana ny olona anangana zavatra hividy zavatra le liberté zany tena zava-dehibe ao anatin'izay hoe droit de l'homme zay ary io koa ny hoe égalité zany hoe fifampitoviana zany
sara aminy hoe égalité de sexe zao a mitovy zo ny vehivavy sy ny lahy égalité anao ionatrehana lalàna anankiray eto Madagasikara sao de izay ohatrany hoe ny vahoaka foana vahoaka madinika ny tsy mazany lalàna fa rehefa mpitony ianao a de ambony lalàna ny droit de l'homme tompo dia mametra ary voasoratra tsara ao anatin'izay le droit universel zay fa mitovy daholy ny olona rehetra ao anatina fanjakana anankiray na izy na iza era-tany eo fa tsy hoe filoham-pirenena na député a na prime ministre na ministre de zany ny ambony lalàna zany zay de hiara ny sazy zany a ary tsy mety zany zay ao anatina droit de l'homme mitovy daholo ny olona eo anatrehan'ny lalàna rehetra eo anatrehan'ny fisarana rehetra dia mitovy so daholo zany ny olona eo anatrehana zany ary ny olona ao anatina droit de l'homme dia manery obligé tsy maintsy ataon'ny fitondram-panjakana zany a mba anana zo fototra ny olona am' resaka sakafo am' resaka fahasalamana am' resaka zany hoe am' resaka sécurité alimentaire am' resaka logement tokony omena zany ny rano fisotro madio tokony omena ny zo ny mpianatra hianatra ny zana-bahoaka zany zany dia voasoratra daholy nanao sonian'izany daholy ny firenena rehetra era-tany tao anatin'izay zay zany mahazava-dehibe n'ity hoe droit de l'homme ty voakasika io zany maha olona anao zany hoe ny olona ny olona zany dia manana zay fahafahana rehetra zay ary ny gouvernementa ny fitondra iam-panjakana zany dia tokony amen'izay ny olona ary tokony tsy voafehinao ny olona amin'ny zavatra rehetra atiany atao raha ty hivezivezy ho aiza izy na teo any États-Unis izy na teo any Comore izy na teo aiza izy na teo aiza izy na teo any atsimo izy na teo any avaratra izy na teo any tolera izy na fianaratra izy tokony tsy voasakasakana mihitsy ny citoyen anankiray na olom-pirenena anankiray ohatra zao zay zao tsy mampety an'ireny hoe folavalomanana sy nyzay mpiara-miasa aminy makany tolera mitsidika ny vahoaka manao redynamisation 20e anniversaire any Dego any fianaratra de hémorragique gendarme sy miaramila no misakana anao anatin'le izy satria nahoana tsy hain'le mpitondra ny atao hoe droit de l'homme na hoe miopepy izy ainy any le izy fa tsara iny le izy zay le hoe manitsaka ny zon'olombelona tsy azo ataon'ny olona tsararay avy na izy na izy zany a ao anatin'izay ka zay zany isan'ny zava-dehibe am'ity hoe ny olona zany dia tokony omena ny zony amin'ny maha olona azy mba ho velona soma tsara ny olona anankiray a velona soma ary ajaina izy toavina izy ary menazy ny fahafahana rehetra ahafahany mamelona ny ankonany ary ahafahany koa miasa mananjo ny olona hiasa ao anatina droit de l'homme zay mananjo ny olona amorona syndicat droit ny olona zany mananjo ny olona hiasa zay titeny atao ao anatina firenena anankiray na firenena maro mananjo ny olona anangana orinasa anangana zavatra zo ny olona zany zay fa tsy tokony misimisy zany a fa miezana ny olona anankiray a ao anatina firenena anankiray zany a am'izao fotoana zao ka manana anjarany lehibe mihitsy zany droit de l'homme zay ary tokony anaja an'izay ny olona mpirenena rehetra na izy na izy fa misy lalàna zay manasazy raha ohatra miopefy zany a ny olona anankiray a ao anatin'izay ny olona rehetra zany dia tokony alana an'izay zay fahafahan'izay zay fitovizan'izay fa tsy misy ambony tsy ambany ny olom-pirenena ray na izy na izy firy miaritsika zany ny vahoaka malagasy a dia tsisy manana hoe za ambony fa za manam-bola za ambony fa za filoha na za ambony fa za député fa ny droit de l'homme zany a dia mampitovy ny olona rehetra eo anatrehan'ny lalàna ary mampitovy ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra sy tokony iainany tokony hisakafo daholo ny olona tokony hisotro rano daholo ny olona tokony voaro izy amin'ny fananany rehetra zany a amina firenena anankiray farana tena farana anaovantsika tsetsatsetsatsyaritra ara-politika alohan'ny alan'ny député Todso eto amin'ny fandarantsika raha ny vaovao fantatra député Todso Andriamampandry dia higadina eto atandrazana raha pitso ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Rajaonary Mampianina Hery rehefa niala teto atandrazana zany taorina ny fifidianana 8 sy 4 de niala teto izy nandeha nipetraka tany a Frantsa
lantsa izy sy ny vadiny ny zanany ary dia fantatra zany fa rapitso fa 2 volana febroary no todsoa eto a-tanindrazana ny président rajonary mampianina zany misy fandaminana zay karakarainy ny SVM fitsenana azy de misy fiolana ihany koa any amin'ny QG eny andraharo eny ho andrareo SVM zany rapitso amin'ny roa sy sasany efa eto député todsoa angamba zay nanaovako tsetsatsetsatsyaritra azy fara mihitsiny ny amin'ny hoe fahitanao fatongava amin'ny filoha rajonary mampianina ia filoam-pirenena teo aloha izy a manany gamaizy azy izy a ary inona moa ny olana raha tonga eto a-tanindrazana izy de eny leonao mba ho totosoa matsara eto a-tanindrazana ary resantsika an'le droit de l'homme teo ifaniry hoe zoan'ny olo-pirenena anankiray no tonga eto amin'ny tany zay ny terahany sy misy ny fianakaviany sy misy ny namany de zony no mivezivezy any amin'ny firenena aiza na aiza de tonga eto a-tanindrazana izy tsisy afaka atao amin'izany mihitsy tsisy afaka isakana an'izany mihitsy fa zoany zany a dia inona moa ny olana amiko a fa dia ray aman-dreny foana izy a amin'ny filoam-pirenena ka teo aloha azy a sady amin'ny filoam-pirenena raha valamanana sy ny filoam-pirenena rehetra zany a dia ka tonga soa tanindrazana izy a dia tsy hitako ny olana zany fa dia raisiny nampitiavana izy ao anatin'izay ary vao mainka atsika hoe nahazo namana ny mpanohatra ao anatin'le izy zany a ary vao mainka hitambatra zany ny hery ahafahantsika miady amin'ny fahantrana ary ahafahantsika kokokoza zany a mametraka ny olona zay tokony tondra ny firenena araky ny rariny sy araky ny itsiny iny ary de zay no tena famaranana de makasitraka ny député todsoa mbola ialy eto izy dia ampianatra satria efa miandry azy indray zany eny amin'ny anjery manontolo eny zany de rehefa vita zay a de fantatra fa mbola hamonjy fivoriana ary misy indray ny fiolana am'voaka eny Ambohimanarina eny de anatotosa indray satria misy activité isan-kerinandro sy olo-mamboaka todsoa Andriamampandry ionandray am'voaka Ambohimanarina efa misy vohomana ho an'ny androany ariva rapitso amin'ny alahady zao de tsara tsodrano any député todsoa de makasitraka député ia mankasitraka atsika rehetra zany dia manisy soatsika rehetra naharitra fa mbola ao irina sy faniry a anoy an'izany a ary mbola ifankateza zany tsika raha alina amin'ny TVM sy ny RNM zany a ahafahantsika tena hoe miara-devitra tsara zany a ara-politika sy ny raha-pirenena ahafahantsika mijoro fa itotosoany Andriamampandry dia mijoro foana amin'ny fahamarinana ary mitondra foana ny feon'ny vahoaka ary tsy manaiky lembenana raha misy sy zavatra tsy mety eto amin'ity firenena ity ary vonina ihany koa amin'ny sosikevitra anatsarana ny fiarahamonina sy ny fiainan'ny vahoaka malagasy rehetra koa dia mirary soana reo tompoka eny ary de raha riva ny fotoana zany miaraka ny député Todsoa Andriamampandry ao anatin'le fandarina adevitra ao amin'ny TVM zany mahita an'io daholo ny rehetra de zay manohana mampirisika ny député Todsoa zany tsika satria hitondra ny feo sy ny etaetan'ny vahoaka ny mpanohitra izy a hanazava ny zava-misy ihany koa zay tsara ho fantatra zany a manoloana ny fiainan'ny firenena zava-dehibe zay de akasitrahana sy olo-mamboaka Todsoa Andriamampandry a mbola manana an'izay fandavan-tena tsy hoe eto amin'ny miara-manonja ihany fa niokevitra fa misy ny interview misy ny émission spéciale ohatran'izay a de ahafahany zany rehetrarehetra zany zany a mampita ny hevitra hatrany hatrany zay a resahantsika eo anivon'ny fiarahamonina zay resahantsika ihany koa zany mba hanatsarana ny ty fiainany Madagasikara ety a ny zavatra rehetra moa zany de ohatsika hoe aleo mba tena hitondra fahampandrosoana izy fa tsy resaka kilengalenga zay manko ny fomba fitenjareo avany fianarantsoa kilengalenga zay ny tantanana an'le firenena ka manahirana be rehefa le resaka le kilengalenga le izy a de lasa tsy mandeha am'izay tena hoe fahamarinany ary lasa le vahoaka mihitsy ny voafitaka satria eo zao tsika de mahita le vanila resahana ma tena miady an'io foana tsika isan'andro san'andro tsy apetratsika mihitsy orina tsy apetratsika mihitsy ho vanila io satria potika daholo ny filière rehetra eto Madagasikara potika daholo ny secteur rehetra eto Madagasikara tsy misy même ny infrastructure potika zany zavatra iainany eto Madagasikara de zay mahatonga atsika hoe any daholo resahantsika satria olona matapitra isany maro no miainany zany resaka lavany zany
isika eto andrenivohitra mety tsy mahita an'izany fa mety hoe zatra fotsiny tsika hoe anao vy glasy misy parfum vanille, anao vy inona ohatra zany gâteau inona misy vanille, na anao vy jus na inona le milkshake de resaka vanille, zany no zava-misy am'izao fotoana zao ka tsika zany tsy maintsy miresaka lafin-javatra ohatran'zany satria misy fiainam-bahoaka sahirana eto. Avy aiza le lavany misy an'izay riny avy any am'ireo malagasy namatsika any ambanivohitra, mba fatatsika moa fa misy fiaretana mihitsy, misy fandaniam-potoana, misy ino moa fitaitainana io resaka fambolena lavany io any anaty alan-davany any maraina atoandro amin'ny alina indrindrandrindra matory any ny tatsaha indrindrandrindra rehefa avy mamaky fleur iny satria tsy mahavita manao auto-fécondation moa le vanille zany fa tsy maintsy poussé na ampina amin'ny tanana izy de lasa zany le tatsaha reny mpianakaviany io 10-20 taona, ny sasany zanany ara-miaraka amin'ny zanany vadiny sy ny rehetrarehetra matory any anaty ala de fandembo mitsangana mandendeha mitety an'le ala anatin'ny maizina by miaraka amin'ny lampy so de misy mpangalatra le lavany vanila maitso. Fiandrasana an'izany zava-dehibe ary mandany fotoana amin'ny mambolan'io, mandany fotoana, mandany vola mikarena, zay vao tonga izy le vanille rinarabe mananjara le hitantsika tsara be le hoe tena qualité top eo am'sehatra iraisam-pirenena Madagasikara. Dikan'izay zany le ezaka zany lasa potika matomomboka le lina fikelezanaina zay mihitsy moa le teny gasy mahalaza azy riny noho lay monopolisation, noho lay fitsabahany le fitondram-panjakana ihany ko ao anatin'lay sehatra zay tena miroborobo ary mampidi-bola vahiny betsaka indrindra ho an'ny Madagasikara. De kilengalenga ny tondrana an'le firenena satria hoe akarina avy telo eny mba hazona n'le vaton'le tatsaha. Mino fa efa tonga sainy nareo any Sava, nareo any Diana, nareo any Analanjorofo, nareo any Tsimotsinanana, nareo any Tsinanana, any amin'iny fitovinany vatovavy iny tonga sainy nareo tompoko am' zava-misy am'izao fotoana zao. Fa de napetraka le maison de la vanille, napetraka le CNV, atao daholo ty prix plancher ty, avoaka daholo ny karazana tota-taratasy $4 sy ny sisa fa zao tsy nahavaolana le izy. Impiry zay fivoriana zay, natao fivoriana tamin'ny Maroantsetra, natao fivoriana tamin'ny Mananara, natao fivoriana tany Antala, natao fivoriana tany Sambava, nidina tany Vohimar, nidina tany Andapa amin'ny filoham-pirenena, mandeha makany Dego makaiza tonga ty amin'ny lapam-panjakana ary amin'ny ministera mivarotra tsy nahavaolana nareo nefa zavatra roa fotsiny tadiavina anareo maka taratasy A4 tsy misy A4 moa eto amiketo de fa napaha-kevitry ny ministra vitsivitsy manafoana ny prix plancher io amin'ilay 75 000 ariary sy $250 ty de foany any koa CNV io de libéraliseo fa mitady an'izay libéralisation zay ny mpamboly mpanondrana ary mpanangibokatra. Fa nanina nety tsara le lavany hatram'izay, fa nanina rehefa tonga nareo lazainareo fa misy manao monopole, lazainareo fa misy mahazo tombony manokana, zay nareo ihany mahazo an'izany. De tsy mivanila rery fa minainaina daholo ny rehetra am'izao fotoana zao, zay siam-piariana rehetra, filière mandeha rehetra, zay secteur mandeha rehetra, zay zavatra tokony ampidi-bola rehetra de lasa nareo. Aiza moa tsy hivoaka Madagasikara ny safira 90 kilo, safira 90 kilo tafavoaka eto Madagasikara any amin'ny Émirats Arabes Unis any, tonga any Dubai any. Safira tsara tarehy avy amin'ny Mananjary, hitantsika amin'ny sary io izy, lasa any amin'ny firenena arabo. Safira tsara tarehy tafiditra anatin'ny Guinness Book, ary izany tsy nampiaiky volana fa teto Madagasikara misy zavatra tsara indrindra rina. Efa nisy mihodany tsara be teto Madagasikara sady vavety ny safira, akoatry ny safira bolongany tsara betra zao bloky
ny safira tsara tare feny safira tsara tare kely ihany ko zay a tadiavina any amitseny rasampinena ary zay mahatonga andreo Sri Lankais sy Pakistan ireo mifototra ty Madagasikara, ny Beryl, ny tourmaline, ny jaspa sy ny sisa marobe ny karazam-bato. Ny volamena moa zany de voaka bahoana fotsiny. Nefa ny gasy mitsindraka. Langosta tsy azo malagasy. Ny crabe velona tsy azo malagasy isihana fa ny sonomy manao azy. Misy mpandrara malagasy manao crabe any zao, janona, crabe vivant. Tsy mahazo agrément e. Ndiala efa nareo manao zay tianareo atao amin'le bois de rose, ny bois de benne, ny bois palissandre et consort. Manao autorisation fofofo la sasany maka ny azon'olona manao palissandre. Zao mbola misy azo mivoaka indray any amin'ny faritra loatra mangorany. Zay rehetrarehetra mandeha nefa zany vola ho amin'ny Madagasikara daholo. Na ambany tany na anaty ranomasina na anaty ranomamy na amin'ny ala zany na karazana biby samy hafa io, vola mipetrapetraka matorotoro amin'ny Madagasikara fa manitra velona le vahoaka. Mahaloto lamba daholo zay hitanao eny amin'ny lalana eny. Malahelo mihitsy ianao mandeha eny amin'ny lalana eny. Ahoana reto olona reto mitobaka amin'ny friperie nefa le vahoaka misy fofona, maloto lamba, rovirovi-damba, tsy mahavatena tsony. De lasa le olombitsy miaraka an'le fitondram-panjakana no manan-karena, miaina tsara, lipalipa le malagasy. Lasa ohatran'ny famenarana ho an'ny mpitondra fanjakana, mahita an'le malagasy mahantra, mahita an'le malagasy maloto lamba. Fa zareo migarabla amin'ny arena samihafa. Zay nge io mbola tiany atao 5 taona ho avy io e. Mila mailo tsika. Mila mailo tsika. Fa raha tsy zao tsika mailo, tsisy ho atsika. Hatramin'ny tany ary zay tokony anjara atsika rina, zay tokony mba ahafahatsika mba misitrika zany hoe tandrazana, tompo-tandrazana, fiera fa malagasy. Tsy manana ray koa tsika na ray de raindje, atao hoe raindje iny, na de ray dia. Mba tsy lazako hoe vala, mba tsy lazako hoe ketsa rona telo na efatra vavy. Tsy manana an'izany tsony malagasy zao. Ny akamaroan'ny malagasy zay mba miady kely hoe ndao mba ho soraty aminay amin'ny Brickaville any ingany Ambalarondra misy problème na tany tsy fakahitany e. Manaroatra ny tatsasahirany e. Na izanay zay eto Madagasikara lasa n'olona ny 100 400 000 hectare ny sasany. De le malagasy moa zany akoatran'le hoe tsy afaka nandia sekoly izy, matahotra birao izy, de ararotiny sasany koa tsy fahaizana lalàna. Le lalàna amin'ny teny frantsay. Sahirana le firenena e. De tsisy afaka miaro zay mba mijoro iaro an'le malagasy, ampangaina daholo fa mpanonga-panjakana, ampangaina daholo fa mikonkonina fanakorontanana, manohitohina filalaminana anatin'ny fanjakana. Zao mpitatitra mazava ho azy mba saika anao filaharana mangina tany amin'iny faritra Moromaniny rahonana tsy afaka mihetsika. Ohatran'izany nge le tatia Full Point e, mpandraraha amina resaka restaurant sy resaka hotellerie. Efa tamin'ny herintaona zany tsy tonga ny vacances any Full Point de saika mba hilahatra, saika mba hampiseho hoe amboary ny lalana. Intsy aingana ary manam-pahaizana miantso lisany vety gadre ajanony io. De mandeha menazy samihafa de tsy afaka mihetsika le olona. De miapotika ny lalana eran'ny Madagasikara. De ozy le filoha ajanony ny foto-drafitrasa. De potika zay le teko teneny secteur tourisme simba, transport simba. De inona zany mba tsy simba rina? Nefa tsy secteur aloha le bizna, tsy secteur le trafika. Fa zany mamotika zany, nefa zany mandeha roborobo any ambadika any. Rina arabe mananjara. Mampisaintsaina tsara zany tenin'ny fanira zafy manatany zany ary tsy misy foroniny zany fa iainantsika eto. De manoloana an'ireny ohatran'le safira longany be teo any a Dubai any amin'ny Emirano no ahitana azy. De inona sisa nataon'ny malagasy? Manetsetra. De lasa hoe zay indray, ny safira voaka hono ery hita tany ananina hono, zay indray. Fa le fandraisana fepetra zany, ny resaka fanaraha-maso, contrôle sinsisa de resaka fotsiny zany. Fa ny zava-misy dia lasa daholo ny arentsika eto. De nefa raha reny areny reny zany no atambatra, tsy tokony misy malagasy mahantra zany eto, na ray ara. Tsy tokony misy malagasy mahantra na ray ara.
fa alefan'ny olona ny vaovao le izy hoe jere ty arenareo lasa ty de eo lasa manetsetra fotsiny de misy tompona andraikitra ve eto amin'ny firenena manoloana an'ireny sa tsy misy zay foana le fanontaniana zay foana misy tompona andraikitra sa tsy misy tompona andraikitra misy tompona andraikitra fa ahoana mifanilika ve sa ahoana de tsy voava mihitsy le olana de rehefa tsy voava ny olana de inona zany alefa ny fifidianana alefa ny fifidianana metrahany vahoaka ny olona tena mahavita ny régime tena mahavita vara izao aloha de efa iarahantsika mahita zany ty fiainany ty ny resaka hoe lavanilina hoe tena aim-pirenena ny namana faniry teo lavanilina aim-pirenena any nefa de tena hoe mbola misy problema am'izao fotoana zao ary tsy mbola voava mbola misy ny olana misy mitaraina fa tsy ny lavanilina rerene no aim-pirenena tsy ny arena kibony tany rerene ny aim-pirenena fa ndetsika mba hiresaka anankiray ihany keo ary hitondra fanazavana sy fomba fijery anankiray izay mety tsy mety voaheritseritsika loatra ny fitaterana anabakabaka de aim-pirenena ihany keo io misy zavatra miseho am'izao fotoana zao amin'ny atao hoe any afrikany mifandray amin'ny Madagasikara resaka asekina tiana tenenina teo moa le resaka CM moa fa resa be fa ndeha resahantsika kelinay ty resaka hoe asekina ty satria misy hidirany eto Madagasikara mantsy izy io inona moa ny asekina de tsy inona kory fa hoe agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar zay zany hoe misy firenena eo valo amby folo zany zao mikambana ao anatin'ity asekina ty afrikanina daholo reo akoatra ny Frantsa dia miandraikitra resaka hoe resaka navigation aérienne aty Afrika sy ny resaka sécurité zany io asekina io dina moa ny zavatra nitranga zany tao fotoana vitsy zay zavatra nitranga dia ny ministry ny fitaterana malagasy Andriamatoa Roland Ranjatoelina no lany zany isahana ny atsona hoe hitantana ny conseil d'administration na ny filankevim-pitantanany ty asekina ity resaka international zany dia teo moa zany nandeha daholo resaka hoe raha ohatra zany Andriamatoa Roland Ranjatoelina isahana n'io andraikitra io andraikitra goavana be de tsy maintsy miala amin'ny ministre ny transport eto Madagasikara azy zany iny tsy asitsika resaka be fa lozika zay satria amin'ny raha takany tony dia tsy mety hoe ianao zany sady hoe PCA zany ary amin'ny asekina ry no mbola isahana ihany keo andraikitra na ministra ty tsy mety zany zay satria le organigramme mihitsy le rafitra ao anatin'ny ny asekina mihitsy no tsy mampeten'zay de inona ny tiano tenenina ao anatin'le izy filohan'ny filankevim-pitantanana amina sehatra lehibe firenena 7 ny ao anatiny io efa international zany iraisam-pirenena zany na tiatsika na tsy tiatsika ny fanamariana sy mifantaniana mipetraka fotsiny de hoe maninona no miatefany amin'ny Andriamatoa Roland Ranjatoelina ny fitokisan'ny olona zay le izy maninona no tany amin'Andriamatoa Roland Ranjatoelina no ny antefa ny fitokisan'ny olona fitokisan'izy firenena 7 mandrafitra ny asekina na ny agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar firenena 7 ny ao zany toerana PCA zany filohan'ny filankevim-pitantana zany goavana be zany satria raha ny organigramme zany zao amin'io asekina io ny comité des ministres ny ary ambony ery rafitra faratapony ery zany de manaraka azy eo ny conseil d'administration izay Andriamatoa Roland Ranjatoelina zany no lehibe an'io satria tapitra koa mandat zany ny fotoam-piasany le aperinasa tapitra amin'ny avriliny ity de rehefa tapitra zay de Andriamatoa Roland Ranjatoelina no misahana an'ilay andraikitra zany hoe le comité des ministres zany any ambony any dia manaraka azy eo ny conseil d'administration
de mitovy tantana aminy ao misy an'izany hoe commission de vérification de la sécurité, de mitovy tantana amin'ny conseil d'administration ihany koa ny commission de vérification des comptes. De ao ambaniny rafitra ao ambaniny conseil d'administration zany no misy ny direction générale, de miaraka aminy ao ny contrôle financière sy ny resaka hoe agence comptable. Zay le izy. Ny direction générale zany mbola rafitra ty ambaniny conseil d'administration fatatsika zany amin'ny resaka rafim-pitantanana amin'ny sehatra maro. Zany hoe le conseil d'administration zany manana andraikitra goavana be mihitsy, anisan'izany ohatrany hoe fantanina ny teti-bola na ny budget anjaran'ny conseil d'administration zany. Fa teratany malagasy no nametrahan'ny olona, nametrahana firenena 80 ny fitokisana isahana ny flou ny fitantanana zany hoe conseil d'administration ny asekina zany. Teratany malagasy Andriamatoa Roland Ranjatoela eto tsy isy resaka mihitsy hoe anareo zany eo miara-manonjay MBS Radio Mada de andokandoka indray an'Andriamatoa Roland Ranjatoela, tsy zany. Fa ny tsika dia mandeha foana amin'ny hoe mahitsy sy ny marina. Tiatsika tenenina de zao. Tsy tongatonga ho azy tompoko ny fiantefany ny safidy ny any Afrika, de ataontsika hoe any Afrika ankoatra ny Frantsa zany, tsy tongatonga ho azy ny safidy nakany amin'ny Andriamatoa Roland Ranjatoela. Be de be ny mahay e, be de be ny mahay sy hoe manana ny leta tena hoe avy de avy amin'izany hoe tontolo fitaterana nabakabaka zany raha ny aty Afrika. So de tsy fantatsika raha fa reo firenena zay mikambana ao anatin'ny asekina reo ane manana olona daholo e. Benay, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, Madagascar, Comore. De Frantsa ihany no tsy aty Afrika fa ao anatin'io asekina io. Manana olona mikatrakatraka daholo zany, koatratsika eto Madagascar. Manana olona mikatrakatraka daholo, manam-pahaizana Sénégalais, fohy be n'ity asekina ty koa moa any Dakar, any Sénégal lany. Manana olony reo fa tsisy an'izany hoe tsy manana olony zany. Fa mbola mahay noho ny mahay zany ny teratany malagasy natoa napetraka eo amin'io toeran'ny filohan'ny filankevim-pitantanan'ny asekina io. Zava-dehibe ne zany e. Zava-dehibe zany. Matoa le olona zany napetraka eo de misy dikan'izay. Fa maninona raha tsy netefa any amin'ny teratany Sénégalais na any amin'ny teratany Béninois nametrahana hoe amin'io toerana io. Satria ty resaka international na ny andraikitra zany asekina zany eny tena goavana be amin'ny resaka sécurité fa iny moa zany amin'ny ankapobeny iny fa any amin'ny resaka fanaraha-maso, resaka tour de contrôle, centre de contrôle sy ny sisa, resaka teknika be manadala be moa ity resaka transport aérien ity. Tsy diratsika lalina be ny amin'izay fa mety betsaka ny tsy ho azontsika eto. Fa nytitsika io tenenina fotsiny de zao hoe amina firenena 80 dia ny antefa tany amin'Andriamatoa Roland Ranjatoela ny safidy amindreo firenena mpikambana ao anatin'ny ilay ty resaka hoe asekina ty agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar ty. Misy dikany zany. Zany hoe ny olona zany any ivelany any ivelany Madagascar any amin'ny firenena-kafany mahatsapa ny valeur sy ny lanja sy ny maizy azy ny malagasy. Fa itsika eto ny tsy mahatsapa. Ny atsika eto ianao zany tsy mafe akory an'le tena sehatra. De ianao ny amin'seho hoe zao hoe mipoerapoera eraky ty rehetrarehetra ty. Nefa ne resaka zany transport aérien zany saripady. Saripady zany. Firy moa zany, ny atsika moa de hoe pilote, de hoe faly ery ny ray aman-dreny hoe mananjanaka pilote zao, fa nga pilote ihany io. Tsy pilote ihany io resaka hoe fitaterana nabakabaka io. Fa mbola misy andraikitra goavana be ambonin'ny resaka piloty. Zany atao hoe filohan'ny filankevim-pitantanan'ny asekina zany tompoko andraikitra goavana be zany. Na inona misy mararendon mahenao zany. Fa na mararendon na mararendon sasany de izay no izy. Malagasy ane mahay e. Malagasy ane manana amin'ny maizy azy. Fa isika eto tsy mahatsapa ny fahaizan'ny mpiray-tanindrazana amintsika. Nefa iny fahaizana iny
de mba miezaka zany le olona hoe le fahaizany hoentina anasoavana ny mpiray-tany razana. Ny antsika eto Madagasikara re olona de zao foana ny zava-misy eto. Rehefa misy misongadina, rehefa misy may de kapaina, rehefa misy tena hoe mitondra ny tena finiavany anasoavana mpiarabelona aminy dia aratsiana. Ohatran'ireny nahazo ny Tikôsy Magro tamin'ny 2009 reny. Nefa teratany malagasy de raha vao misy misongadina na any amin'ny resaka orinasa io, na any amin'ny resaka izy io, na any amin'ny resaka izy io de kapaina, de aratsiana, de zao lazaina zaholy tia tsangatsy amanorana rehetrarehetra ty. Nefa le mpanaratsy tsy mahavita akory, mampana tena fotsiny, mampana tena zavatra tsy misy, fa ny tena mahay ny any ivelany ny mahatsapan'izay dia lasa reny olon'ireny makany ivelany zany. Zay le izy. Zay ny fandehany zavatra eto. Itsika ory avamanana, isika manana n'ilay toetra hoe tena felonana. Misy felonana zany le izy na tiatsika na tsy tiatsika. Ka ty zany ty resaka hoe asekina ty de zay ny dikan'io. Io moa zany vao mivoaka le resaka le hoe lano filohan'ny filankevim-pitantanan'ny asekina Andriamatora Laranjatoelina de namaika ny mpanao fanadihadiana zany, namaika de ny hoe io zany tsy maintsy miala ministra de tsy maintsy misy fikitiana zany membre gouvernemanta izy. Raha tia Madagasikara ty zany. Fa ny tena goavana ao anatin'le izy de ny hoe le olona le teratany malagasy antsoina hoe Andriamatora Laranjatoelina nametrahany any ivelany fitokisana isana andraikitra lehibe. Madagasikara tompoko dia membre anankiray ao anatin'io fikambanam-be io. Madagasikara singa anankiray ao anatiny. Fa nytonontonontsika teo mbola misy firenena afrikanina be da be ao miampy ny Frantsa. Hitanareo zany tena atokisan'ny olona ny malagasy satria may. Ary raha miresaka sekina ihany fa Andriamatora Laranjatoelina ihany no isahana andraikitra ao, efa nisy ihany koa teratany malagasy hafa efa taty amin'ny tatana mihitsy le aty amin'le rafitra ambony indrindra zany le hoe comité des ministres. Efa nisy teratany malagasy koa tao sahana an'izany ministre ny transport koa tamin'ny fotoanandro nanomboka tany amin'ny 2017 tany. Andriamato Bebearso Ralava, président hier Rajonarymampianina président tamin'izany, ho avy Rapitso, ministra tao zany olon' zany, efa ny andraikitra ihany koa ny andraikitra goavana tamin'ity tontolo ny resaka hoe asekina ty. Hitatsika amin'izany fa ametrahan'ny olona fitokisana ny malagasy. Ary io zany zao de hoe raha izay zany fandeha de hoe mametraka fialana maministra ny fitaterana azy Andriamatora Laranjatoelina dia isana an'ity hoe filohan'ny filankevim-pitantanan'ny asekina ty zany. Zay zany zao ny zavatra tsy maintsy isy eo. De hotsika hoe manana maizy azy le olona. De manoloana an'izay toe-javatra zay de misy sahilaza ve hoe za mbola mahay lavitra no izao sosao, angamba mety hoe mahay ny zay mitondra fitsikarana, fa tsy any amin'ny sehatra tena voafehan'ny olona ry anao no milingilingy. Raha zany resaka ery Madagasikara zany tompoko, ain'Andriamatora Laranjatoelina ohatry ny paosiny zany. Za tsy miresaka hoe Madagasikara Airlines ty fa ery Madagasikara ny resahany eto, satria ery Madagasikara zany efa trany amin'ny fitondrany président Tsiranana no nisiny zany. Zany tena hoe patrimoine zany, na iza hiteny zany angazo hoe takonakonana fotsiny zao. Fa raha ohatra hitsina zany ny resaka de hoe tena fiainan'Andriamatora Laranjatoelina mihitsy ny ery Madagasikara, ary tena ao anatiny mihitsy io, nanana andraikitra goavana tao izy. Ary lasa hoe ministra ny transport de hoe tena hoe hitondra ny zay azo hoentina ny anjara biriky ho an'ny firenena. Le ministeran'ny transport moa tsy resaka nabakabaka ihany koa io, fa misahana sehatra hafa ihany koa, fitaterana tanety, fitaterana andranomasina,
resaka fitaterana fluvial zany fitaterana daholo zany asa moa ny teleferika raha tafiditra ao na tsy tafiditra ao fa to fitaterana koa iny fa inona moa zany klasy fiainan'ireny mbola tsy de hay tsara aloha zany momba zany satria zava-baovao vao ampidirina eto zany fa hoe fitaterana moa zany de fitaterana fa raha resaka hoe Air Madagasikara resaka hoe transport aérien zany fitaterana anabakabaka ain'Andriamantoa Laranjato hoe la ohatry ny paosiny zany satria fiainany mihitsy le izy fa tsy hoe olona tonga avany de hoe tonga de hoe taitaitra avany de nga io misy resaka taitaitra zany tsisy resaka tataitra mihitsy io fa resaka tena hoe saripady am'izao fotoana zao any mivoaka foana ny filaharan'ny compagnie pitaterana eto ambonin'ny tany hoe nandritra n'iny taona iny ohatra zany raha isika hoe amby roapolo sy roa arivo raha resaka compagnie aérienne ndray zany tsika ohatra hoe roa amby roapolo sy roa arivo nanahoana filaharan'ny compagnie pitaterana anabakabaka izany tena mendrika indrindra misy sampandra manome note an'io fa nga io mandeha ho azy am'izao tsy mandeha ho azy am'izao misy sampandra iraisam-pirenena manome note ny seranam-piaramanidina resaka aéroport sy ny sisa tsy tongatonga ho azy akory ny seranam-piaramanidina anankiray voatsoina hoe seranam-piaramanidina iraisam-pirenena aéroport international fa nga zany anarana apetapetaka fotsiny misy zavatra tsy maintsy feno tsika zao hoe nanitatra an'io hoe ivato io zany zao mba reharehantsika mbola betsaka ny ezaka atao mbola betsaka mihitsy ny ezaka atao zany momba an'izay lafan'izay de misy foana ny filarana sy ny sisa ny compagnie pitaterana any Qatar zany zao mitana ny larana voalohany amin'ny foana tafiditra telo voalohany foana zany ny raha hoe izay no resahana ohatra fa hoe tena mahafeny fepetra sy ny sisa ka itony andraikitra tony zany ny tiano tenenina de izao ao anatin'izay le hoe mba fanamarian'izay de tsotra fotsiny hoe ny fametrahana olona zany amina andraikitra dia tsy mandehandeha fahatany zay ny nampiavaka amin'ny président Marc Ravalomanana zay ny nampiavaka amin'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny fametrahana olona isahana andraikitra zay ampisahanina azy io tsisy resaka hoe nampipina tosika tary natao an'izao hoe malala olona zany ny toetsain'ny Amerikanina aloha ny an'ny Amerikanina de zao vitanao sa tsy vitanao mahay anao na tsy mahay zay ny azy le asa vitanao zany no jerena hoe team mission de vitanao iny satria ianao zany anao heverina hoe mahatanteraka asa notsongaina tao anatin'ny maro fa tsy hoe taitaitra eo dia ndehanao an'ity mbola tarazo ny fahavoazan'ny Madagasikara am'izao fotoana zao lao zay averina tsara ny fahavoazana sy ny fahasairana ny Madagasikara zay iainana am'izao 320 zao dia anisan'ny lehibe nahatonga an'izany ity resaka hoe manao zavatra tsy voahomana sy kitaitaitra ity mandeha zao hoe hoavo ny fifidianany de kitaitaitra eo efa nyresahana maly any ity de misy mieritreritra any za zany ohatra nefa tena malazalaza de misy mikopakafo any nareo ane tena ohatra mety président mihitsy ranony nareo ane ohatra ny to tena mety ohatrao de iny de miaingainga eo de manofinofy eo de taitaitra hoe olona tsy niomana olona tsy nanao ininina mihitsy fa de taitaitra eo dia atositosiky ny fientanam-po eo de atositosiky ny mpikopakafo vatsy ananinazy sy mimpandokandoka de iny faroboka aloha de tsoriny eto fa nisy olona anankiray za tsy tena hoe mpanao politika fa nisy olona anankiray zany mba tafaresaka tamin'ny tenanay voaingana io de tonga de nanontaniana hoe ianao ve hilatsaka président ny repoblika amin'ny fifidianana eo zany de zao nataon'le olona za lesy tsy hilatsaka lehilahy le izy za lesy tsy hilatsaka vao nenao any tsy hilatsakako zany ene adito an'ny firenena sy ohatran'izany tsy za lesy tsy hilatsaka eo fa tena andany vola fotsiny eo
fa ngaho a io eny vola aloha ilaina tsy maintsy ilaina ny vola nahoana nahoana fa io koa ny eo miankina amina foto-kevitra hoe tena mafonja tsara mbola misy matanjaka amin'ny foto-keviny sady efa nahita sedra maro ka zay no tsy maintsy ho tafavoaka eo fahitako azy fa raha za tsy tafavoaka amin'io tonga de nanetry tena le olona de mbola nampino hoe tsy ndeha an-tany vola zay tsara le nytenen'ny farapara ndeha an-tany vola io mila fieritreretana tsara mila fiomanana sy ny sisa fa tsy vitany taitaitra ka iverenantsika kely lay resaka hoe fitaterana napakapaka teo zany am'ty resaka hoe asekina ity nahoana zany dia satria voatendry isahana an'zany andraikitra goavana be zany Andriamatoa Roland Ranjatoelina de lasa PCA izy zany eo anivon'ny asekina agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique à Madagascar verimberitsika any zay fa sao de misy tsy de maraka loatra zany le izy firenena 7 no ao anatiny ao zany hoe raha ministera anankiray zany no sahan'Andriamatoa Roland Ranjatoelina teto Madagasikara ity lasa firenena 7 tsapan'ny olona ny lanjan'zany olona zany ny fahaizan'zany olona zany dia nakinina aminy ny andraikitra tena agoavana betsaka ny malagasy no ametrahan'ny olona fitokisana any amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha tsy resaka afa-tsy ry Andriamatoa Raymond Ranjevy reny any amin'ny fitsarana iraisam-pirenena sy ny rehetrarehetra any tena hoe manana maizy azy ary tena hoe mahay de ametrahan'ny olona fitokisana mety mba zay tsy teny hoe mety fa nisy zao teratany tamina firenena zay mpikambana ao amin'ny asekina mety hoe nisy hoe teratany ivoiriana teratany gabonais teratany maliana ao anatin'ny asekina daholo zany mety misy teratany mauritaniana teratany camerounais mety misy teratany comoriana ohatra tchadiana inona koa burkinabe béninois centrafrika mety nisy teratany avy am'ireny mba naniry mba ho lasan'zany hoe PCA zany président conseil d'administration ny asekina zany fa ny atefa taty Madagasikara amin'ny alalan'Andriamatoa Roland Ranjatoelina le safidy any no ny antefa le izy mampieritreritra zany raha ohatra ka tena olona hoe misaina tsara manaraka tsara mandinika tsara de mahatakatra hoe matoa io olona io zany no lasa le hoe PCA ny asekina de misy dikan'zay tokony ho menatra am'zany ny mpandrabiraby sy mpanentsika teto Madagasikara sy le hoe mpanaratsy mpamingapingana sy hoe miseho hoe mahay an'zao satria le olona no aratsinao mihitsy le olona izay lazainao fa hoe tsy mety zao tsy mety ny atao sy ny sisa iny olona iny mihitsy no nomen'ny olona tany Afrika firenena marobe amapolony ny fahadokisana zany ve de tsy aperitreritra ny momba an'izay zavatra zay mamperitreritra zany ary mampisainy zany mahatonga ny saina hoe tena hoe ahoana ara ny andinika zany hoe ahoana ara ny tena fandehan'ity raharaha ty de ohatr'izay ihany koa ny amin'ny resaka raharaha-pirenena amin'ny ankapobeny be de be eto ny tia tanorazana be de be ny te hoe hampandroso amin'ny Madagasikara fa voakapa de rehefa voakapa izy rehefa tsy afaka manome ny fahaizana izy atosika ilay fitiava-tanorazana avao anatiny de inona moa no ataony eo lasa izy mandeha lasa izy mankany ivelany tatazan'ny olona ny ivelany fotsiny ny manampaizana malagasy fa isorana be de be ihany koa aloha ireo manampaizana malagasy tsy mandeha satria atao aiza daholo ary ndray reto malagasy reto anoizantsika ny resaka hitantarako zavatra kely anareo zay voaingana misy namana dokotera zay tena ray klasy zay roa lahy tany ampianarana efa nanomboka hatrany amin'ny seconde première tao amin'ny pôly minolina tao tsy fiteny koa moa ty hoe mpianatry pôly ty tsy izy zany mpianatry pata no izy ary ho an'ny mpianatry pata maharaka an'zany pôly minolina Ambozatovo atsiny moa izy io zany taloha de aveo taty aoriana
lasa nakeny androbe teny tsy maninona mihitsy ny miresaka an'izany ray classe zay rola seconde première terminal de vita amin'ny baka moa de samy nandeha tamin'ny alehany izy nanao taty amin'ny resaka fitsaboana nianatra momba ny dokotera zay nandalina taty amin'ny resaka tantara sy taty amin'ny resaka fifandraisana sy ny fanaovan-gazeta journalisme de niona taty aoriana de miresaka eo de ozy izy be de be ozy izy mivazaha no mikitika ana mivazaha be de be mivazaha no mikitika ana hoe ndao ianao hiasa any aminay fa tena ilainay ianao teo ao ozy niazo azy teo raha ohatra ka resaka vola de va lasa izy satria eto zany dokotera mialatsiny satria izy libre de zay eo hoe zay vola tonga eo no ivelomany malagasy mahantra sasany ara paracetamol tsy voavidiny tsony nefa indraindray le aretan'ny sasa mila tsindrona mila an'zao de mbola mitrosa le marary mbola mitrosa zany eny fiainany gasy asa raha tsapany zareo tompon'andraikitra eto amin'ny fireneny ity zany mitsapy tena de mbola mitrosa satria misy fanafody eo zany eo am'le dokotera de hoe de alohanay aloha teana fa reto aloha ny tena voaloha tsy maintsy atao reto ozy le dokotera de ao anatin'izany rehetrarehetra zany de zay moa zany nyfanao ela fa ahoana ho ela zany ny tsy nandeha de lesy ny odikodina teo de hoe tena atao ahoana indray reto malagasy mpiray tanyrazany reto raha lasa zany de ahoana fa misy koa mantsy ny dokotera tsy azonao anaovana troso zany rehefa tsy manam-bola ianao de any io tsisy fanomezantsiny mihitsy io en'olombelona ty ka tsisy fanomezantsiny io satria eo am'le tontolon'ny fitsaboana koa hoe misy fitaovana miala ao misy jiro ao misy jiro tsy maintsy aloha ao misy rano ao ny karama mpanampy ny oatra zany mpanampy sy zay mpiasa rehetrarehetra ao tsy maintsy aloha de misy ny dokotera tsy manaiky an'izany atao troso zany fa rehefa tsy manana aloha anao de any aloha nefa eo ihany lay hoe ahoana ny mpiray tanyrazana amiko malagasy oatra ana reto de tsy nandena ka nivelana izy fa nijanona eto Madagasikara dia fa hoe raha resabola zany de lasa izy fa ao anatin'izany nefa de mbola misy ihany mitakla mamingapingana eto sy reo hoe le tiako ohatra nytao miseho milay io ve lesy efa vola be zao efa malalaka ny lalana ny mivazaha zao nefa miantso an'lahy de manino lany tsy mandeha ve lazany koa ohatra miseho milay arak'le resaka ny fanaovanay sy Ugara Johnson teto satria izy ko mantsy tany de efa netinetiny hoe raha hoe resaka fidiram-bola zany fa miverina izy anaso ny tandrazana rehefa toy Ugara Johnson efa resaka teto zay am'le fanasoavana ny mpiray tandrazana ka ny tiano tenenina ao anatin'le izy de izao be de be malagasy no mahay fa le miseho mahay sy le miseho manantena hoe misy mpiaro any ananinany no miseho milay ozy ny fitenin'ny tanora de lasa tsy mandeha le raharaha am'sehatra maro misy an'izany de ararotiny vahiny am'izay zay ataona hoe fahalemena na faiblesse zay de tsy tafavoaka tsika zay le izy ka tsy tafavoaka sika ny tena maitso menao ny toerana saza azy de aiza ro nampiasan'le fahaizany eo aiza no ampiasan'le fahaizany eo fa eto miodikodina ny hoe mahay miresaka kely sy ny sisa de tako n'le fahaiza miresaka ny olona mahay misolelaka sy mahay miresaka reny no mahazo vahana de tsy magaga Madagasikara raha mahantra velona tahaka an'izao menatra ho any tena teneniny avy any velany any hoe nareo ve de tsy tafavoaka amin'ity resaka fahantrano ity raha mba i Madagasikara moa tratran'ireny ororo tantany sy risy turki ireny de inona mbo tenenitsika eto inona no tenenitsika Madagasikara tompoko amin'ny resaka geografia de tena nataon'Andriamanitra mihitsy hoe aty amina toerana tena hoe milamina na miresaka hoe ny firenena manodidina na ohatr'izany nosy itsika tsy nosy kely ohatrandry Maurice na ohatrandry La Réunion na ohatrandry Seychelles hoe nosy madinidinika kely no mitambatra fa tsika nosy fa tany lehibe de aty amin'ny tena toerana tsy misy hoe gidragidra aty no nasian'Andriamanitra atsika na amin'ny lafiny natoraly zany i Turquie ane Syrie anefa isehony ny ororon-tany foana tany amin'ny 770 sy 900
de efa nisy ororon-tany mafy be koa tany Turquie tany na moizana ain'olona 7,000 17,000 fa le teo le tamin'ny lady maraina le tamin'ny alatsinainy maraina teo hatramin'ny androany zany efa tafakatra hatrany amin'ny 21,000 maty fa mbola hitombo satria mbola misy tototry ny beton sy ny tany sy ny brika amin'ny toerana be deabe amin'ny tranonrodany reny i Madagasikara ty amin'ny toerana tsy misy an'izany mba misy ororon-tany ihany ty Madagasikara tsy indraindray fa tsy tonga hatrany amin'izany 7,8 richter zany ny herin'le ororon-tany aty amintsika tsy misy hoe toerana hoe manakaiky atsika hoe misy ady i Afrika Atsimo moa no tena akaiky atsika tamin'ireny apartheid reny fa tsy sisy fiantraikany aty zany fa raha ohatra moa tsika nataon'Andriamanitra ry akaiky ny Somalia ry nataon'Andriamanitra ry akaiky ny izy am'le tena miady be reny any amin'ny Mediterranée sy ny rehetrarehetra any de inona no ataotsika fa isika mihitsy no tsy mahay isika no tsy mahay raha miteny isika de ao daholo zany tsika menakavy fa ny mpitondra aloha zany no mpitantana eto tsy afaka miala am'izay isika no tsy mahay mitantana sy tsy mahay manao ny fahamarinana amin'izany hoe fitantanana firenena zany zao datim-pifidianana de eo aiza ihany de efa nivoaka zany le izy navoaka ihany efa navoaka ihany fa maninona no efa misy resaka be etseroseroserovo zay vao hoe mivoaka le datim-pifidianana de andeha zany zao ny compte à rebours de rehefa andeha compte à rebours de ataovy mazava tsara am'izay raha ny fanomanana rehetrarehetra fa ny olo-pirenena ny maha olo-pirenena azy de tena hoe hijoro amin'ny fanaraha-masina io ahatra amin'ny atsipiriana zay zany no netitsika aloha ny tondrana ny fanamariana iny amin'ny hoe raha ohatra ka isahana zany andraikitra goavana be zany andriamatoa Roland Ranjatoelina hoe lasa PCA filohan'ny conseil d'administration filankevi-pitantana ny asekina voninahitra lehibe aloha zany ho an'ny Madagasikara nitondra an'izay noentiny izy mba nitondra an'izay eritrerina izy ampandrosoana ny fitaterana teto amintsika tamin'ny maha-minisitra azy indrindra moa zany teo amin'le hoe fitaterana nabakabaka fa hitatsika ny zavatra niseo zany hitatsika ny zavatra tseo izy anefa tsy ampianarina mihitsy an'izany hoe tontolon'ny fitaterana anabakabaka zany fa ny any ivelany ray no mahatsapala izy de anjaratsika tsara no misaintsaina ny zavatra izay misy anohatran'le mpanao baolina ihany io mizestery tsika hoe zay na médaille alima zao mahay ny boakely malagasy rokoloana sy ny namany sy ny namany tao zao lasa ninona club any ivelany no milalao alao izy andeha alao izy hoe tena hoe mba miditra misehatra iraisam-pirenena alao miboakely andefa ny eto iaraha mahitako inona no atao eto tsy aninina eto nefa tokony isandrana tokony hoe tena anana amin'ny maizy azy isika eto Madagasikara zany manoloana ny reny hoe fifaninana sy ny sisy reny ka na any amin'ny fanatanjahantena na any amin'ny kolotsaina na any amin'ny fitantanan-draharaha taka nytondresaka sekina ataony manana amin'ny maizy azy sika fa isika no fanapatapaketo amin'ny fampialina eto de lasa tsy hitavavoaka fa ny any ivelany no mahita ny famirapiratany malagasy ndaondray ary namana fanira zavo manantany mbola eo anao ary ndao ary fa mazavazava zavatra nresan'rena teo fa averintsika trano zany le cadre de concertation zany zay tadiavin'ny antokotiko Madagasikara efa nentin'ny birao politika izy io de ao anatin'izay zany satria ny seniny teny hoe tsy tanterahana le fifidianana communal zany de zany tokony edikevitra zany lalam-pandenina ane no miresaka am'izany riny iteo raha moa lalàna mazava tsara mihitsy ny amin'ny hoe ozy ny tribunal administratif tsy maintsy avelona amin'ny fifidianana ny reto commune manodidina ny 30 reto zao zany aisa tsisy tsy nanao le fitondram-panjakana aona ny amoramanga zao ohatra de mbola olona mpisolo toerana any eo olona tsisy mandà ny olona mitondra eo toziny olo amina commune maromaro zay inona ary ty de zany rehetrarehetra zany am'le tsy fanarahan-dalàna le tsy ino moa zany efa andro ny fanoheran-dalàna koa manko zao ny eto Madagasikara
de tsika zany mahita an'izao de ohatsika hoe vao mainka mila mafisy ny seni ao anatin'ny adevitra le cadre de concertation, io ny fitondram-panjakana, io ny mpiara-miombonantoka miaraka amin'ny PTF, io ny antoko politika, eto ny fikambanana, mpanara-maso ny fifidianana. De ataovy ny resaka andatabatra boribory, ahoana nanatsarana n'le fifidianana ho avy eo. Ndao verifienara le liste électorale manao atsika. Ianareo any amin'ny fokotany zay misy anareo any mba omeo anay ny vaovao. Am'ty resaka fisoratana anarana any amin'ny fokotany ty, carnet enseigne ve no any sa cahier be fotsiny handraisana ny anarany reo a mpifidy. Mampanahy be ny any zany satria misy risque na ndeha ataoko mbola tsotro ty fiteniko ty, risque na anomalie, fa tsy hiteny hoe risque na fraude, fa anomalie raha ohatra ka tsy le carnet be enseigne no androatana azy, satria iny mazava ho azy rina, iny nge nampiasaina tam'le refonte, de misy sosiny zany miverina makany an'le olona lay sorata, ary physiquement hita le olona hoe io le olona io présenté ny karapanondrina, ary tokony anaraka an'iny karapanondrina iny le karapokotany mba ahitana zany le adresy ny vaovao sy hoe inscrit izy ao anatin'le fokotany. Refonte ntsika zao refonte ka le refonte efa tapitra fa ty zao makany amin'ny fokotany ray, de raha vao makany amin'ny fokotany nge de révision zany zay indrindra. Zay manko manahirana ty raha ty, de anina any fokotany satria hoe mito zany fisoratana anarina ny fokotany amin'ny selereo. Zay zany le principe an'le révision, fa ny refonte manatona le tompona andraikitry ny seni, kinona moa ny tompona andraikitry ny seni nanatona teo tany amin'ny zany fizay ny nanatona fokotany. Ka raha soratana am'lay taratasy be cahier be ohatriny ny riny ty le izy, de mampatahotra kely izy mampatahotra zany. Ahoana nanamarina fa io olo efa voasoratra anarana tam'le teo aloha ka tsy tokony soratana am'ty vaovao ty. Ahoana nanamarina fa ty olo ty de ato amin'ny fokotany marina, ary mety efa nisoratra anarana tany amin'ny fokotany hafa. Za misy fomba fiasa mila petraka daholo zany rehetrarehetra zany. Zay ilaina ao anatin'ny cadre. Resaka logiciel ampiasain'ny seni io aloha daty zany efa iny izy iny any amin'ny gouvernement tam'y baolina, fa resaka logiciel ampiasain'ny seni io tena manao antso avy sika, marina fa efa nisy adevitra natao tam'zany, fa tokony ho velarina ho hita be sy maro io, etsika tena en public mihitsiny, anaovana démonstration le logiciel mba elana amin'ny aya rehetrarehetra, ary tadiavina misy ny expert international anao auditin'zany logiciel zany. Roa zay liste logiciel, mbola nyresaka tsika rehefa voamarina ny lista tafavoaka tsakasy andavana dia ataovy publieo eny amin'ny affiché eo ihany ko, eny amin'ny manakaiky bureau de vote, zany hoe eny amin'ny birao-pokotany, eny amin'ny trampokon'olona, mba hahafantarany rehetra manamarina ny anarany fa ao anaty lisy mpifidianana izy. Ary ny karaha-mpifidianana everitsika zay ny protocole ny sadeky araka ny nambaran'izy ireo, de tokony isy zay sary zay. Amin'iny manko rino tsisy afaky ny ilaza fa tsy izy io, satria hita hoe ty sarin'le olona ty ny karapanondrina. Zany rehetrarehetra zany tenenitsika de ao anatin'ilay hoe fahamailona ny fifidianana mba tsisy zavatra hafahafa. Kalaokalao hoy zay le rangaha zay tsaroko tsara hoe ingane ka tsisy kalaokalao, ka tsisy in'le kalakalao elana an'le kilengalenga sy le ady akafetsena no mahatonga atsika mametraka an'izany. Farany mendrika tsy maintsy anaovana concertation ny adevitra ny amin'ny hoe ity intention le mpitondro ty hoe mananjo ifidy ny gadra. Averiko tsara, mendrika anaovana concertation na fikaonando ny intention mpitondra fanjakana zay miketrika ny ampifidy ny gadra na détenu. Mety hiteny izy hoe ka mbola tsy voatsara le olona, dikan'izay mbola tsy afaka ao anatin'ilay hoe tsy mananjo izy. Sina bureau de vote zany any amponja. Fa na izany na tsy zany, devitra efa tokony mendrika ifampiresahana ny rehetra zany, fa tsy mifanjakana akory ny manao didy mipesandra sy mamoaka lalàna te hampifidry ny gadra de mahafidy ny gadra. Fa tsy maintsy misy fiantraikany foana zany na tiana na tsy tiana. Eo anatrehany fitsinjarana ny eloka samihafa
sy ny fametrahana ny sokajin'ny olombelona tsisy miteny akorynytsika ny aminy hoe fa maninona izy ny tazoma any amin'ny maison de force na any amin'ny maison centrale na any amin'ny haute sécurité fa maninona izy ny tsy any an-trano raha ohatra ka mbola tsy voatsara ary fa matony sokajiana rina hoe ndao aloha ianao tazoma mamponja vonjy maika de dikan'izay amin'ny ampahany misy raharaha ilainanao eo anatrehan'ny lalàna ka aleo edikevitra le izy e mba tsy hosehatra sanatrindresaka anodikodonana na angalaram-bato indray ampitomboana mpifidy ity fampandraisana anjara ny voafonja handeha hiarika fifidianana ity fa enina zay fa enina mihitsy zay raha tsy fahadimy ary fahafito nety fa enina ihany ko ty resahako ty de zao ity adevitra ny aminy hoe omena zo ifidy reo diaspora any ampitan-dranomasina tsy maintsy mijery lalàna itsika satria tsy maintsy miresaka circonscription farim-pifidianana aiza daholo misy bureau de vote eny anivo mifoky tany zay ny ambarany lalàna ka raha miresaka ianao diaspora tsy ao anatin'ny foky tany rina mbola dievitra zany mbola dievitra zany e efa tsy atao anatin'ny sistany Madagasikara ny any Frantsa ny any Suisse ny any Japon ny any Belgique ny any Turquie sisy sy zay mety toerana anatanterahana fifidianana tiakatahaka ny dikan'izay frantsay tsy maintsy manamboatra lalàna tsika de mametraka farim-pifidianana vaovao indray ahafahana mametraka birao fandatsaham-baty vaovao ao anatin'izany satria ny circonscription territoriale dia limité adevitra zany e azotsika resahany zany ny ahafahana manao fifidianana de any amin'ny fokotany tsisy ambonimbony ny fokotany ny fokotany de entre 19 à 20 000 no any ny bureau de vote ambony lavitra no fokotany satria fokotany ray osika efa nanazavaina teto amintsika foana de mety roa na telo ny bureau de vote ao anatina fokotany ray tsy bureau de vote fictive tsy bureau de vote fictive mihitsy tsy zay le izy io le teneny tonton moto so de misy amoriporina indray de io koa de mbola mazava tsara fa raha ohatra ka manana ny liste ny bureau de vote manerana amin'ny Madagasikara ny CENI de tokony manana liste ny bureau de vote manerana amin'ny Madagasikara ny candidat ary manana accès am'izany ny candidat sy ny parti politika zay manana candidat tokony manana an'izany ihany ko copie an'izany ny mpanara-maso ny fifidianana mahazo agrément avy any amin'ny CENI mpanao gazety koa meo mpanao gazety satria ny mpanao gazety mandehandeha satria ny le izy de sao na ny intérieur zay misolo tena fanjakana ao anatin'ny fikarakarana fifidianana amin'ny andraikinrehetra zay tokony tandrifo ny fanjakana io zany iza moa mety isy tena finamoa ny diran'ny fanjakana zany ka ianao miresaka districtako ianao miresaka préfetko misy andraikitra ny nivony CRRV tsy maintsy idiran'ireny olo reny CRNV zay CRMV azafady comité na recensement matériel de vote raha sy diso CRMV misy karazana andraikitr'olona samy hafa ao anatin'izany ny fanomezana kara-panondro misy andraikitry ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny district dikan'izay ny intérieur ny solo tena mifanjakana amin'izany lafitany zany tsy maintsy edikevitra zany fa sao ny intérieur ihany no manana anisan'ny fokotany sy ny bureau de vote sy ny CENI fa ny candidat tsy manana an'izany tsy marimarina zany amintsika tsy normal zany zay zany ny antony mahatonga atsika tena miforotra mafy amin'ity resam-pifidianana ity de hoy isika hoe apetro tsara ao anatin'ny cadre de concertation zany adevitra rehetrarehetra zany ny fomba fiasa rehetrarehetra an'ireo membre ny bureau de vote efa misy inga manendrinendry an'riny efa te hiketriketrika membre bureau de vote de inona nketrehan'ry mampimeisana avy ao amin'ny antokony ohatrin'le nametrahana membre mifokotany ihany de ty no avy ao amin'ny antokony no atao ho membre bureau de vote
zay tsisy fampidirana ny président fokotany koa zany fivorimbem-pokon'olona mandamazany sy mandinika an'izany zany lalany zany aloha zava-tsara amintsika mihitsy le izy ny amin'ny vola ampiasain'ny candidat tsy maintsy manangana tsika am'lay hoe komity manaramaso ny fiainan'ny antoko commission io vomer io ny mandinika vola ampiasain'ny candidat faible moa le vomer tamin'ny fifidianana 2018 dia nisy nahazo tany amin'ny rosianina des centaines de millions de dollars ny nampiasain'ny ny sasany anefa vivim-bola kely tsisy 1 milliard tsisy 500 millions fa mba te hijory izy fa manana andraikitra izy ahoana nitovizangia solon'Orberandremorasata amin'ny Yahya Rajoelina ohatra ray manana foto-kevitra ty tanindrazana na de efa zokonjokony ary mbola te hipasiny hevina ny ray tanora kely manambola be tsy toko tsy foroana tsy maintsy équilibreny zany miala tsy manonona anarany ray aman-dreny izy moa efa candidat efa elaela de ny candidat tamin'ny fifidianana farany teo tsy maintsy ampitoviny zany rehetrarehetra zany tsy maintsy tokony alamina amin'ny fifidianana zay hatrehantsika concertation nationale afakafaka aloha zany ny seni miala amin'ny atin'ny adevitra izy aloha zany maiko nareo raha politika ary seni de izy ny seni efa elo ny lasa tany amin'ny gouvernemanta de zao pression ndray mandeha makaty amin'ny gouvernemanta mihino zany tsika fa amfilakevitry ministra amin'ny larby de tokony anaiky an'io daty io ny filakevitry ministra amoka didim-panjakana manolotra ny seni manolotra daty ny seni de nian'ny ACC rehefa aveo hoe fanaraka ny lalam-pandrenana tsara io daty io ao anatin'ny fotoana tokony hanovana fifidianana de vakina ny article 47 de loi organique 2018-09 fa mivakitsika teto zany ny mpanaraka miara-manonjay MBS radio mata de maharaka tsara satria misy famakina lalàna foana matetitetika resahana isiriny eto de tokony azo raisina sady mitombona ohatra ka mbola dinetsika io satria misy adevitra na resaka toetrandro zany mbola satria my possibilité telo ahafahana manao élection de ty selon texte zany hoe araky ny ambarany lalam-pandrenana tapitra mandany le filoam-pirenena de tokony karakara fifidianana ny vomeram-pirenena mahaleo tena amsahana fifidianana raha iny cadre légal ny texte iny fa na faharoa arosomelo le izy no ny antony samihafa de misy cas de figure maromaro ao fa abanga toeran'le filohan'ny repoblika no ny anton-javatra maro samihafa na mety misy anton-javatra maro ihany ko dia arosy izy eto noho ny adevitra ny toetrandro na nety ny adevitra hafa zay ahafahana mametraka fitonina sy filamina na mety misy fifanarahana politika de arosy iny anticiper iny am'izay fotoana zay zavatra foronina zay fa zavatra mitombona ary possibilité fahatelo zay sarotra manatanteraka azy de hoe reportena ny élection na hoe aemitra fa izay zavatra zay ndray am'izay rina de zao ny lalam-pandrenana no milaza cas de force majeure noho ny anton-javatra tsy azo iodivirana de inona natao hoe cas de force majeure ao anatin'izany ny cyclone toetrandro zany ao anatin'izany loza voajanahary possible anatin'izany valala ny famina ny rehetrarehetra valala raha moa nisy fotoana ohatra ny hoe tsy cas de force majeure zany ao anatin'izany io zavatra misy an'ny Turquie koa possible io cas de force majeure raha resaka fifidianana sy any Syrie ororo tany tsy fakahitany efa mahatratra 10 000 mahery sa 4 000 21 000 arivo sy roa alina ny olona maty ny tsy tapopoka hatramin'izao mivoatsindry ny beton mbola tsy fakahitany mbola hiakatra eo raha rivo donc le fa telo farany iny aloha tsy resahantsika le hoe report n'ilay élection fa le resaka texte sy le anticipation na anticiper zay ny tokony adevitra sauf ndray raha misy accord politique zavatra hafa ndray no miresaka hoe na anticiper na reporter le élection zavatra hafa zany fa neto aloha zany fantatsika rina de inona selon le texte araky ny ambarany lalam-pandrenana zay nge ny zavatra tadiavitsika de zao efa hita iny ny daty io koa manaraka an'io mbola moka didim-panjakana manaiky an'io daty io ny fitondram-panjakana fa mbola moka didim-panjakana koa iantso mpifidy andatsabato sy 10 andro melohan'le daty mpifidianana nlay premier tour le scrutin présidentiel
de mbola misy taratasy marobe manaraka an'izay ihany ko ataon'ny fitondram-panjakana ataon'ny eny anivon'ny seny sy ny rehetra sisisy zay zany le antony mahatonga atsika manery hoe le fifidianana nge tompoko hoe tsy le hoe mandrotsa bato an'le valinandro anaovana fifidianana tsy zay rery natao hoe élection fa mbola misy taratasy amin'ny alalany didy amandalana marobe zay tsy maintsy horaisina misy équipement be da be hiatrehana an'le fifidianana tsy maintsy vonina eo ary misy olombelona be da be ampiasaina am'izany tsy maintsy vonina de zay ny resahantsika teo membre amin'ny bureau de vote ny solo tena seni eny anivo mifoky tany amin'ny vanim-potoana rehetra mialohan'ny fifidianana mandritra ao ariana ny fifidianana zany rehetrarehetra zany no mitambatra ny ensemble zany ny atao hoe élection de re tsarakarakara no mitoraka ny am'le hoe madio mangarahara azony rehetra ikena fanaraka tsara am'izay mety alternance démocratique ka aleo zany alamitsika e raha mbola tsy milaminy zany aza mbola miresaka maikamaika aloha zay efa vonina fa zao ny fandaminana ataovy mazava tsara mba tsy hiteraka zavatra fa satria efa niainana teto a ny karazana crise teto Madagasikara raha mbola karazana crise efa niainana teto donc mila makalesontsika tsy hiverenany karazana crise samy hafa ihany ko satria mamono ary mahafaty antoka ny tontolo ara-toekarena ny Madagasikara zay ny mbola antony mahatonga atsika miantsoantsy foana rina ny amin'ny hoe alamino sy amboary tsara ny fomba fiasanareo anivon'ny seni de aza matikena maso raha ohatra ka atsara an'le zavatra karakarainareo nisy ny cadre de concertation de ndao atsio daholo ny rehetra fa tsy hoe tima miantso an'izany de tsy mety fa ndao atsiovony acteur politika rehetrarehetra ny PTF ny observateur société civile na tsy observateur ary izy moralisateur izy manara-maso ny fiainam-pirenena ny autorité morale ny autorité morale Ray aman-dreny. efeka eniny zany Be da be ireo. sy ireo aty amin'ny resaka traditionnel zay vao miantso n'ilay gouvernemanta aleo andeha le adevitra e aleo andeha le izy fa azabanana fotsiny sy amezana tompony amin'ny olona ao anatin'ny fanjakana samba mieritreritra fa anna herizika andresy zao fa tsy mifitondram-panjakana ihany koa ry manana herizika hoe nde andresy izy zay koa mba mieritreritra an'izany matombo rotsaka e raha kotokoa mba mieritreritra an'izany raha sorandrira be mieritreritra am'izany fa tsy rajorery akory mieritreritra an'izany e aloha azava ny resaka dikan'izay ny égalité de chance ny candidat ampitovy tsara miainga avy any amin'ny fanomanana zany mandalo any am'le lavolo ny endriky ny fampielezan-kevitra sy le hoe aza manararoatra ny fahefam-panjakana ka sady hitokana ianao manao propagande sady manao propagande ianao mampiasa ny fananam-panjakana tsy mety zany takan'izany tsika rina satria mahafantatra tsika pratika nyity fitondram-panjakana ity farany tena marana atsika azy a de mahazo afatra tsika fa tena enjana be ny insécurité sy ny kidnapping ny aparafaravola de tena mbola any zany député Rabekijana mbola mandamina rehetrarehetra ny zava-misy any aparafaravola any amin'ny resaka insécurité satria tena isan'andro mahazo appel foana ny kidnapping zay tena miantso foana ny any ambanivohitra hoe ahoana mahazo anay ty député de mitady ny intervention maro samihafa ary miantso vonjy zany satria saika io saikerinandro a de misy an'izay hoe tsy fandrim-pahalemana sy resaka kidnapping zay zay zany tena fitaraina mafy avy any député Rabekijana ny any ihany ko zany eto ihany ko na eo ary zany satria ny fiainana moa zany de misy an'le hoe tantely amam-bahona misy an'izany fa na izany naty zany miezaka mampifaly ny vahoaka any aparafaravola ny député Rabekijana de any amin'ny Ambomandroso indray zany misy azy am'izao fotoana zao de misy coupe lehibe any Ambomandroso de ny loka am'izany a dia 3 millions d'ariary no atolotry ny député Rabekijana zany a loka lehibe ao anatin'izay lanonana sy fifaninanana ara-panatanjahantena zay de coupe moa zany 3 millions d'ariary araky ny fanomana ny député Rabekijana azy ao de efa andresahako averina kely faly le sary teny Ivato satria ny sofianatra hoy a le tetsy Ivato tamin'ny alahady teo a de nafinaritra ary ity tena mbola anaovantsika foana fisaorana manokana am'izay comteam rina manao hetsika ngeza be satria ny Ivato tena navita nanambatra izy ny distim ny comteam ny famteam ny fokteam
zany hoe ny foko tim ao anatin'le foko tany, ny jeune tim hitantsika amy sary zao ny femme tim dia ny com tim mazava ho azy de teo ny dis tim sy ny brapolitika zany goavambe le fahasahina maka zay satria tonga dia hitataratra zany lay énergie, hitataratra lay solidarité zay vaoman'lay tompona andraikitra le tiako Madagasikara ao anatin'le commune Ivato, ary hitataratra le fahavononana. De zay na merimerenatsika matetetika hoe fahaizana amy rassemblée, fa fahaizana ihany ko mametraka deny zao lay karazana détermination, fahavononana lehibe hiatrika an'le ho avy. De isoranareo zany comme team ny jeune team ihany ko zany hitatsika zany rimika ry fanondrandrana-drasana amy mpanolotsaina disitema tarihany député membre Benrina sy ireo mpiatrika rehetra ny BP tany etoerina moa zany Julien Andremorasata sy Jean-Claude Roger Rakotondrina. De amin'ny rapitso everitsika fa tsy omena amy ta ihany ko ny any lasoreny hanao an'izay fianandehibe zay ny amin'ny ande bypass raha mifahafantarako azy Rina Arabe Mananjara. Akoatrin'izay dia manomana ihany ko ny any amy distrika rehetrarehetra any, manomana ny any amy distrika rehetrarehetra any de fisaoranareo fa eto zany de maantso ihany ko ho an'ny foko tim manala mahitsy tanàna eny am'le toeram-pivoriana eny anala mahitsy teno anaovanareo ny fiaona dinidinika fampiarabana fanomezana toromarika rapitso sabotsy amy roa ora tolakandro. Tongava maro fa de tena misy fanazava-kevitra maro samihafa zany. Zay ny vaovao any antokotiko Madagasikara Rina, akoatry ny nefa miodana manerana Madagasikara miasa mafy any daholo ny ratsana sy ny sampany antoko mino isika zany fa de tena ho masaky ty raha ty ary isika zao tsika tsy menatra am'zany miady mafy mihitsy ntsika mba ametrahana an'izay hoe tena hosahana dingana lehibe zay tsy ho an'ny antokotiko Madagasikara fa ho an'ny vahoaka malagasy zay antipijoroantsika zay Rina Arabe Mananjara. Eny ary tompolasy tompovavy ambava momana ampo-meritreritra izay no masaka tamin'ity fotoana ity miara-manonja MBS Radio Mada mirariso antsika mianakavy dia tapitra zany ny fotoana antsika samy tain'Andriamanitra veloma tompoko.